azy eo tsy nanao zany ianao madamo fa tonga soa ary mirary ianao tamana aty aminay ambanimbany ravinahitra aty fa araka ny resaka te dia vonona izay ao amin'ny faritra amin'ny fiarah-miasa amin'ny fiarah-mientana amin'ny vahoaka ny Angalanjirofo amin'ny mpiara-miasa amin'ny fahasalamana amin'ny fanatanterahana izay viana rehetrarehetra napetraka ny filoham-pirenena. Ianareo roa mianadahy sy olom-bavam-bahoaka koa tolorana fisaorana. Fantako fa maromaro ny programa fa noho ny fitiavanareo ny vahoaka amin'ny Fianareva-Atsinanana tsy nanadino ianareo fa tonga nanotrona an'izao fotoana izao dia entintsika hanao soroka amin'ny lala milanja tongotra hiara-mamindra ho fampandrosoana ny fahasalamana raha salama ny vahoaka mora amintsika ny mampandroso ny faritra izay misy atsika rehetrarehetra. Misaotra tompoko lahy, mankasitraka tompoko vavy. Isaorantsika ramatoa governoran'ny faritra Mpisolitoerana izay nanao izay lahateny mamy dia mamy izay ho fisaorana ny programan'asa ara-pahasalamana access sy nametraka fanamby ihany koa izy ho an'ny mpiasan'ny fahasalamana rehetra Analanjirofo mba tsy handrara kelombian-doha fa nohy ny asa vita izay efa napetraka. Izao ary dia hosokafantsika amin'ny fomba ofisialy ny fotoana manainga-panajana ny taledy général-ny NSPC izay misolitena ny ministry ny fahasalamam-bahoaka hanao izany. Misaotra betsaka nanome ny fitenenana. Ramatoa sy Andriamatoa solombavam-bahoaka Madagasikara voafidy teto amin'ny faritra distrika Fianareva-Est. Ramatoa governoran'ny faritra Analanjirofo misolitoerana. Andriamatoa talen'ny programa NASA USAID Access. Ramatoa solitenan'ny filohalefitry ny Antenimierandoholona misahana ny tapany avaratra sy Toamasina. Ramatoa solitenan'ny filohalefitry ny Antenimieram-pirenena faritany Toamasina. Ramatoa sy Andriamatoa taleparitra Isatsokajiny izay tonga manatrika eto. Ianareo médecin inspecteur isaky ny distrika enina sy ireo sampana servisia sy ny mpiara-miasa aminareo rehetra eto amin'ny faritra Analanjirofo. Andriamatoa taleparitry ny programa NASA ara-pahasalamana access Analanjirofo sy ny ekipa access rehetra eto amin'ny faritra sy ny distrika. Ramatoa misolitena ny ben'ny tanànan'ny commune Ambonivohitra Fianareva-Atsinanana. Ianareo manam-boninahitra sivily sy miaramila amin'ny grady izay misy ianareo tsirairay avy sy laram-boninahitra. Ianareo mpiara-miombonantoka amin'ny ministeran'ny fahasalamana izay tonga manatrika izao fotoana izao. Ireo ray aman-dreny ara-drazana na ny ara-pinoana ny tangalamena eto Fianareva-Atsinanana. Ary indrindra ianareo mpanentana ara-pahasalamana sy ianareo solitenan'ny vondrona voamamy ato amin'ny faritra Analanjirofo, tompoko lahy sy tompoko vavy. Ny voalohanteny koa dia mitondra ny fialantsiny Andriamatoa ministra ny fahasalamam-bahoaka izay naniry dia naniry tokoa izy niatrika izao fotoana androany izao. Nefa noho ny adidy aman'andraikitra izay sahaniny dia naniraka ny tenanay izy isolitena azy dia ho raisina ampanetretena izany iraka nampanaoviny izany. Ampifaliana lehibe no andraisako fitenenana eto nio amin'ity fotoana manokana ho an'ny fampahafantarana ny vokatr'ireo asa novatsian'ny USAID Access vola. Alohan'ny zavatra rehetra dia mamelay ahy aneo ny fisaorana manokana ampitiavana ho anareo tonga rehetra manatrika eto androany. Ho anareo manam-pahefana Isatsokajiny, ny ekipan'ny fahasalamana rehetra eto an-toerana, ianareo mpiara-miombonantoka iraisam-pirenena indrindra ny USAID Access. Makasitraka indrindra amin'ny fandraisana andraikitra sy ny ezaka tsy mitsahatra izay nataonareo an'ny fahasalamam-bahoaka.
Ny fahatongavanareo eto anio dia pirofo mampiseho ny fahavononanareo ampindroso ny rafitry ny fahasalamana eto amin'ny firenentsika ho an'ny tombontsoa ny olom-pirenena rehetra. Ity atikasa ity fanokafana ny fampahafantarana ny dingana lehibe ho an'ny lalana izorantsika ity izay entina hampandrosoana ny fahasalamam-bahoaka eto Madagasikara satria araka ny fantatsika rehetra fa ny fahasalamam-bahoaka dia andro fototra amin'ny fampandrosoana ny firenena. Tsy hoe lara-pahamena amin'ny firenena ihany izy ity fa lakile ny ho avy mamiratra ihany koa. Amin'ny maha-ministeran'ny fahasalamam-bahoaka antsika dia omena lanja manokana ny fahasalaman'ny reny sy ny zaza ka hiantefa amin'ny ezaka lehibe atao amin'ny fampihenana ny tahan'ny fahafatesany. Miara-miasa hatrany isika rehetra amin'izany mba hamonjena ain'olona sy hiantoka no avy tsaratsara kokoa ho amin'ny taranaka. Amin'izao fotoana izao araka ny fandaharan'asa na ny PGE izay natolotry ny filoham-pirenena amin'izao fotoana izao dia manana anjara lehibe ao anatin'izany ny ministeran'ny fahasalamana amin'ny fiahiana ny maha-olona ary ao anatin'izay indrindra ny fanomezana lanja ny fahasalaman'ny reny sy ny zaza izay araka ny hitantsika teo fa dia nanao ny ezaka lehibe ny tao amin'ny fandaharan'asa USAID Access nampiroboroboana izany fahasalaman'ny reny sy ny zaza izany ary mbola hotohizany ny mpiasan'ny fahasalamana rehetrarehetra izany amin'ny fampiroboroboana ny fandrindram-piterahana. Hatramin'ny taona 2024 ny fiara-miasa nisy teo amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka sy ny USAID Access dia nisy fiantraikany lehibe teo amin'ny fahombiazan'ny rafitra ara-pahasalamana teto Madagasikara. Vokatr'izany fiara-miasa naomby izany ary dia afaka nanatevina ny fahaiza-manao maro ny sehatry ny fahasalamam-bahoaka toy ny fanamafisana ny fiofanana ho an'ny mpiasan'ny fahasalamana, ny fanatsarana ny fotodrafitrasa ara-pahasalamana ary fanomezana fitaovana sy fanafody. Nahafahan'ny rafitra ara-pahasalamana niatrika amin'ny fahombiazana ny filanin'ny mponina ireo voatanisa ireo. Ny vokatra azo hatramin'izao dia tena mahafaly tokoa. Nahitana fihenana lehibe ny tahan'ny fahafatesan'ny reny sy ny zaza araka ilay voalaza ny tatitra teo ny tombo isan'ny vehivavy teraka any amin'ny toeram-pitsaboana ary nahitana fampitomboana manaraka ny fandrindram-piterahana izany. Ireo vokatra ireo dia porofony ny fahombiazan'ireo tetikasa izay nampiaritsika izany ka midika fa mahombya ny paikady napetraka. Iray amin'ireo singa fototra nahitana izany fahombiazana izany ny fanamafisana ny fahaiza-manao ny mpiasan'ny fahasalamana sy ireo agent communautaire. Napetraka ho lara-pahamena ny fanomezana tolotra ara-pahasalamana avolenta sy fanatsarana ny fomba fandraisana marary. Zava-dehibe no manohy ity ezaka ity amin'ny alalan'ny fanomezan-danja ny fiofanana mitohy sy ny fampivoarana matianina ny mpiasan'ny fahasalamana mba ahafahana manatratra hatrany ny fenitra tsara eo amin'ny rafitra ara-pahasalamana. Ary eto ny tenako dia manararoatra satria amin'ny mahatale général'ny Institut National de Santé Publique et Communautaire eo anivon'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka dia efa irosoana izay fanomezana fiofanana ny mpiasan'ny fahasalamana hisehatra avy hatrany eo anivon'ny toeram-pitsaboana rehetra. Ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka dia vonona ary hitrandraka sy hanao izay ampiarana ny vokatra tsara azo teto hatramin'izay. Midika izany fa ampidirina amin'ny politika pirenena momba ny fahasalamana rehefa fomba fanao tsara rehetra ary atao ihany koa ny ezaka hitadiavana loharanom-bola ny mizana ny asa tsara vita. Noho izany tena ilaina ny ametrahana ny fiara-miasa mitohy amin'ireo mpiara-miombonantoka mba hiatrehana ny fanambya ho avy ary eto hitondrana fisaorana ho anareo mpiara-miombonantoka rehetra izany. Azy itokisana ary amin'ny fomba amin'ny fotoana rehetra ho avy fa mbola hiamafy ary hitatra hatrany ny fiara-miasa amin'ny USAID Access sy ireo mpiara-miombonantoka hafa amin'ny sehatra ny fahasalamam-bahoaka eto Madagasikara.
hiara hiatrika ireo fanampy vaovao ireo isika ary hikatsaka fomba vaovao mahomby hatrany hanomezana ny valiny tsara indrindra dia ny filanimponina eo amin'ny sehitry ny fahasalamana. Koa manentana ireo ekipa ara-pahasalamana ny tena koa amin'ny alalan'ny ministeran'ny fahasalamana tompoko, ireo mpiara-miombonantoka ary ny agent communautaire rehetra. Andao isika ifanometanana trany ary hiasa miaraka mikitsy-po ho amin'ny fahasalamana mendrika sy tsara kokoa ho an'ny rehetra. Ny fandraisantsika andraikitra miaraka dia tena ilaina mba hiantohana ny ho avy salama sy finaritra ho an'ny taranaka ankehitriny sy ny ho avy. Ho famaranana dia averiko etona ny fahavonona ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka amin'ny fitandrona ny fahasalamana sy ny soa ho an'ny olom-pirenena rehetra eto Madagasikara miaraka aminareo mpiara-miombonantoka rehetra. Mamerina ny fankasitrahana trany ho an'ireo rehetra nandray anjara tamin'izany vokatra tsara izany. Miara-matoky isika fa mbola ho tsara lavitra ny ho avy noho ny fiara-miasa mahomby sy maharitra misy eto amintsika. Amin'ny alalan'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka ary dia ambarako amin'ny fomba ofisialy fa misokatra izao fotoana natokana ho an'ny fampahafantarana ny vokatr'ireo asa novatsian'ny USAID vola teto Analanjirofo izao. Makasitraka tompoko. Isaorantsika Ramatoa le Général'ny SPC misolo tena ny ministry ny fahasalamam-bahoaka tamin'izay lahateny rehetra izay sy mifanokafana amin'ny fomba ofisialy izao lanonan'izao. Isento kely indray tsika hiaraka amin'ny tarika dafamena aorian'izay dia ho lazainy eto ireo vokatra teto Analanjirofo. Tarika dafamena anareo ny sehatra. Mbarakalitsika jiaby maloha. Tsara zay tiantrorigny. Ia atsika jiaby kopeka ny access magnaraka ananjy amin'ny tany moany fahasalamagna ny reny sy ny zaza. Ho atsika jiaby lesy tiky no takiny access. Isoragna betsaka zare. Rosy dafamena. Oh kapeke yaho ho kapeke yaho ho oza kapeke ni access yaho ho mangaraka nanjy amin'ny tany mboane yaho ho alefa aloha maroakando yaho ho halatsaka fara mavimbignetange yaho oh kapeke yaho oh kapeke yaho oh za kapeke li access yaho mangaraka nanjy amin'ny tany mboane yaho alefa aloha maroakando yaho halatsaka fara mavimbignetange yaho oh kapeke yaho oh kapeke yaho
Kozany kakulahy mivalagna zafinika kula dindiasa koanaranganao tsara nandinika farizatsinay zaho magnano karaha lotsery izaho magnala disikana aza atao karaha osika antany maty tsisy mpandiny baba kapeke yaho kapeke yaho access na tosa chubure yaho sa chukuma patumila yaho access tukini mavende yaho Satira kirkani matinike yaho Oh kapeke yaho kapeke yaho Access na tosa chubure yaho Sati kumavatuknila yaho Access to kini mavende yaho Satira kirkani matinike yaho Oh kapeke yaho kapeke yaho Ibalanga karam kap ti balanga karam beri yolu hinde kura no petu hinde kura ke balabe isoranga petika nek tonga toye mbol mer mesam li set kue panyanta ngamala pasanga manga wa vin renu muzanga labe Romo Vanguarda famena Eba! Crazy Aguaera e na Rosa Azaredo Crazy Zenga betin saraka Ola mandalan foman raza Ima tika Tanyan tenga fanot siamyani Vango Hinu rakarasen Hazala Soturage Ayarano Isotra chika
isaorantsika ny tarika dafamena tamin'izay fanentanentanana mafana be zay a zao ary a dia ho atolotry ny talem-paritry ny fahasalamam-bahoaka eto Analanjirofo nitatitra ireo vokatra izay niarahana ny asa tamin'ny USAID Access nandritran'izay taona latsaka izay. Manasanao ampanajana Ramatotale hiakatra hanolotra izay vokatra izay. Makasitraka nagnome fitenenana. Ampanajana tompoko no anaovako fiarabana atsika rehetra amin'ny laharam-boninahitra atsika tsirairay. Tonga amin'ny fotoana izay anolorana ny vokatra tamin'ny fiaramiasa amin'ny USAID Access nandritra ny 9 taona latsaka kely izay. Alohana hidirana amin'izay dia mamela ahy ianareo mba hanolotra fisaorana ho antsika rehetrarehetra tonga nanatrika izao cérémonie de dissémination izao ary maneho fisaorana ihany koa ho an'ny USAID Access fa tena nafinaritra ny fiarah-miasa ary nahitana vokatra lehibe ka nafahana nampiakatra ny performance ny faritra izay hitantsika amin'ny présentation rehefa avy eo. Eto ny tenako dia mialatsiny sahady fa natao amin'ny teny malagasy frantsay ny présentation. Ka mizara toy izao ny fandaharam-potoanantsika. Hijery ny monographie ny faritra Analanjirofo ireo moment clé arahina vidéo mampiseho ny CSB iray eto Analanjirofo. Ny amélioration de la qualité des soins, ni renforcement du système de santé, ni changement social et comportemental, ni innovation technologique no amaranana an'izany. Analanjirofo dia anisan'ny faritra tena tsara sady mahaliana ny mpizahatany sady mamokatra tsara fa nohon'izy toerana izay enclavé no manahirana kely ny mpizahatany na ny mponina izay mipetraka ato anatin'ny faritra Analanjirofo. Hitantsika amin'io carte de Madagascar io miloko orange ny faritra Analanjirofo manana mponina miisa 1 359 796 ary nisitrika ny tetikasa access daholo ny 6 districts, ny 72 communes, ny 875 fokontany, 5 CHRD ary 1 CHRR ary ireo agents communautaires 1725. Ireto avy ny zava-bita tena nanamarika ny tetikasa nanomboka ny 2019 ka hatramin'ny 2021. 27 agents de santé no nisitrika ny fiofanana mba hahafahany mampiofana momba ny fahasalamana ny reny sy ny zaza. Eo koa ny aretina tazomoka ary ny vaksiny. 153 kosa ny mpiasan'ny fahasalamana nisitrika ireo fiofanana voatanisa teo ambony teo. 65 ny mpiasan'ny fahasalamana nahazo fiofanana momba ny fandrindrana fiainam-pianakaviana amin'ny alalan'ny clinique mobile. Nisy ny fametrahana ny bureau régional de formation sy ireo point focaux bureau régional de formation koa tanatin'ny faritra. Fametrahana ny laboratoire de développement de compétences tamin'ny districta enina no nametrahana an'izany mba hanamafisana ny fahaiza-manao ny mpiasan'ny fahasalamana amin'ny asa atao andavanandro. Mahery ny zato ny mpiasan'ny fahasalamana nahazo validation farafahakelina 8 compétences cliniques. Nanolotra fitaovana maro isan-karazana ho an'ny CSB sy ny CHRD ny programme de santé access.
namatsy ireo fitaovana hoentina miasa na ny outil de gestion ho an'ny hôpitaly ny CSB ary ny toby ny agent communautaire reo. Nanatsara ny sy nanamboatra toeram-pidiovana sy ny famatsiana rano fisotro madio ho an'ny toby-pahasalamana. Nanangana ny komity mitantana ny fahadiovana koa. 15 ny EMAR sy EMAD ny sitrika fiofanana momba ny fanaraha-maso ny aretina. Nampiditra ny approche silk na ny protection financière liée à la santé tanatiny districta telo Soneranivongo, Vavatenina sy Fenerive-Est. Ady amin'ny aretina Covid-19 koa zany nandraisanjareo be anjara koa tanatin'izay ny fanaovam-vaksiny fobe tao anatin'ny districta enina sy ny fikirakirana ireo données makasika izay ka ireo ny fanehoanan-tsary makasika izany. Ireto kosa ny zavabita nanomboka ny 2022 ka hatramin'ny 2023. Fanomezana tosika sy toana ny EMAR sy EMAD momba ny LDP+, Leadership Développement Programme Plus. Fampiasana ny fitaovana hoentina mampandroso ny rafitra iray. Fametrahana ny approche toby-pahasalamana tomombana sy mahomby. Ny eo koa ny fitantarana reo intrants de santé, ny fametrahana ny approche amélioration de la qualité des services na ny AQS eo anivon'ny CSB sy eny fotony. Nisy ny évaluation individuelle tamin'ireo agents communautaires mbola anatin'ny amélioration des qualités des services communautaires ihany zay. Misy 135 ireo relais communautaire no tafapetraka sy nomena fiofanana. Nisy ny remise à niveau an'ireo agents communautaire amin'ny fanatsarana ny asany, ny tafiditra agnatin'izay ny tenue, ny outil de gestion, ny qualité de rapportage. Fandraisana an-tanana ny tazomoka, ny aretina tazomoka ho an'ny CSB enina ahitana ny AC 10 anatin'ny commune 2 amin'ny district ny Soneranivongo. 660 reo ny sitrika fiofanana sy nozarana tablette ka ny 43 mpiasan'ny fahasalamana ary ny 617 ny agent communautaire. Fampiofanana momba ny famenona ireo tondro eo anivon'ny CSB sy CHRD. Nisy koa ny dotation ny outil de gestion eo anivon'ny CSB, CHRD sy ny toby agent communautaire. Nandray anjara tamin'ny révision régionale zay notanterahana tamin'ny tagny Maroantsetra koa tamin'izay taona 2023 zay. Nanampy betsaka tamin'ny intensification de la vaccination de routine mba ahafahana nanena ireo zéro dose raha catégorie 4 ny district ny Fenerive-Est ny catégorie 4 zany mbola gnisan'ny ambany ny tahany ny fanaovam-vaksiny ary ireo zaza tsy vita vaksiny tagnatin'izay district ny Fenerive-Est zay amin'izao fotoana zao moa mihatsara zay. Ka ho hitatsika amin'ny vokatra rehefa avy eo. Nanampy tamin'ny stratégie avancée sy mobile ny 5 CSB plus de 5 km satria fanteneniko tamin'ny voalohany teo fa somary enclavé na ny maro ny CSB zay tegna lavitra de lavitra agnatin'izay mbola nampiny access ny fiaramiasa agnatin'izay de misy ny 28 fokontany no nanaovana analyse sy dénombrement alohana natentarana zay ary nandray anjara tamin'ireo campagne ny vaksiny maro samihafa. Ny taona 2024 ity nisy ny orientation des responsables SIG communautaire nahitana
17 ny tompon'andraikitra amin'ny districta ary nisy koa ny orientation des points focaux BRF amin'ny fampiasana ny DHSID training tracker zay voaingana teo 2 herinandro lasa donc nanaovana an'izay orientation zay. Ny 5 CHRD sy ny CACRR navita fanekena fa hametraka ny approche AIM intégré na ny assurance na ny AQS clinique pour l'amélioration de la qualité des soins. Miala tsiny kely fa nisy problème ara-technique teo efa mandeha tsara izy zao. Nisy ny formation des formateurs en leadership sy approche innovatrice en communication stratégique ho an'ny EMAREMAD. Famindram-pitantanana ny COINGEN ho an'ny ministère ny fanabeazana tany Maroantsetra, Fenerive-Est sy Sainte-Marie no nanaovana an'izay dia nandray anjara koa tamin'ny revue régionale ny programme élargi de vaccination tamin'ny février 2024 sy revue régionale semestrielle ny volana jona lasa teo tany Mananaravaratra. Izao tsika dia isento kely ijery ny horonantsary fohifohy mahakasika ny CSB Ampasimangory. Za zany Rasazy Josette Gabriela FCSB eto Ampasimangory. Tiako ny asako satria efa voajanahary hanao an'ity asa ty vocation le izy tena tiako. Ny TTM moa zany araka ny fanalavagna anazy dia tobim-pahasalamana, tomombana sy mahomby. Dia arak'izay zany voahaja ny zoan'ny marary sy zoan'ny mpitsabo. Anisan'ny CSB TTM zany aminay ato. Talohan'ny TTM nitsofoka dia mbola somary ambanimbany zay ny noty amin'ilay 9 domaine. Fa rehefa vita ny 3 évaluation zay nandalo teto aminay dia maro ny zavatra miova. Tsy tanisy fa tsy ny ohatra amin'izay ny infrastructure anay miova. Zao izy mihatsara. Ny fahaiza-manao ny mpiasa koa ato maromaro ny formation nandeha tanatin'izay fotoagna lavalava zay dia efa manana traikefa ny mpiasa ato aminay. Manodidina koa misy groupe silika voamamy izay miara-miasa izay nitohanan'ny access miara-miasa aminay no nagnampy anay ato amin'ny CSB Ampasimangory nagnatsara ny manodidina namboatra an'ireny espace vert nagnatsaratsara an'ilay environnement ivelany mba hanintona ny mason'ilay olona azoto kato amin'ny CSB anay. Manaraka izay koa moa zany misy le resaka fanaovana évaluation ny tenanay amin'ny alalan'ny boîte à idée izay napetraka anay ao an-tokotany ao. Farany volana izay manokatra an'ilay boîte dia arakaraka an'ilay zavatra hitanay ao no ahafahanay manova an'ilay fomba fiasanay indrindrandrindra fa eo amin'ny humanisation des soins tsara tratran'ilay TTM zany dia miova ny CSB. Mankasitraka antsika niara nijery an'iny horonantsary iny. Zao isika dia
ijery ny vokatra zay niarahana tamin'ny projet santé programme santé access zay. Voalohany ho an'ny district ny Maroantsetra dia nosafidina ny fametrahana ny paquet de sécurité en hémorragie du postpartum au niveau du CHRD. Rehefa napetraka io dia toy izao ny vokatra azo. Tamin'ny taona 2022, 33% no tampahafatesan'ny reny avy amin'ny hémorragie postpartum. Raha ohatra ka vehivavy avy miteraka dia mandeha rabe zany, dia 33% ny vehivavy zay tratran'izay hémorragie postpartum zay. Fa ny taona 2023 teo niena ho 800 zay. Ary ny taona 2024 dia ny janvier ka hatramin'ny volana mai teo lasa teo dia lasa raha nisy 9 cas ny hémorragie postpartum dia tsy nisy maty tagnatin'izay. Ka midika izany fa ny tombony traikefan'ireo mpitsabo tagnatin'izay fotoana niarahana ny asa zay. Raha ny ao amin'ny CHRR Fenirivest dia raha ny utilisation ny partogramme dia 12% tamin'ny volana décembre 2023 ary 100 kosa izany tamin'ny volana mars 2024 ka hatramin'izao. Ary raha 330 ny tahampitsaboana ny paludisme grave zay nitsaboana tamin'ny artésunate zay fanafody itsaboana an'ireo paludisme grave dia 100 izany nanomboka ny décembre 2023 ka hatramin'izao satria anisan'ny fanafody zay mampiena ny tahampafatesany ny aretina paligrave zay artésunate injectable zay. Koa manenga ampanajana ny chef CHRR anao ny témoignage makasika izay famboazana zay nataonjare makasika izay voalaza teo. Sotra ny tale nanome fivolagnana zay faly miarabantsika rehetra amin'ny anarana sy andraikitra isan-karazany lehibe zay sahantsika rehetrarehetra zay. Voalohany teny moa nisy vokatra maromaro teo zay nitanisain'ny tale zay, dia tsy reny ihany ny vokatra zay tratranay tamin'ny tsy reny ihany ny vokatra tratranay tamin'ny CHRR zany tamin'izay approche IMQS zay, fa alohany tantarana zay vokatra tratranay zay tsara no ampifantarinantsika kelikely hoe ahoana moa zany IMQS zay. Ny IMQS dia fomba iray izay miainga amin'ny fanadiadiana ny dossier-ny marary rehetra izay miditra hôpitaly na miditra CHRR na noho ny antony ara-pahasalamana izany na andeha hiteraka. Amin'ny alalan'izay fanadiadiana zay no ahafantarana na efa tokony ho izy na mbola misy fanatsarana ny fandraisana marary izay miditra amin'ny CHRR izay. Avy tamin'izay fanadiadiana zay no nahafantarana fa ny mpiteraka rehetra amin'ny miditra amin'ny hôpitaly CHRR dia misy izay tsy mampiasa partograma amin'ny fanaramaso ny reny miteraka mihetsi-jaza. Dia rehefa vita zay fanadiadiana zay lesoka zay mety ho hatsaraina zay dia atao ny fanadiadiana zay ny antony mety mahatonga zay lesoka izay. Dia aorinan'izay antony zay dia mametraka drafitra asa fanatsarana zany ny zay atao amin'ny CHRR. Dia anisan'ny tamidingana voalohany ity zany dia ny tanjona napetraka zay ho hatsaraina zany dia vitsivitsy zany ny vokatra zay azonay amin'ny CHRR ao. Ny voalohany zay dia ny fanatsarana ny fandraisana
ny fanatsarana ny fizampahasalamana ny mpiteraka izay mety zaza amin'ny alalan'ny fampiasana ny partograma izany. Dia manaraka izany koa ny fanatsarana ny fanaramaso ny marary rehetra izay miditra hôpitaly. Dia fahatelo manaraka an'izany dia fanatsarana ny famelomanena ny zaza semotra eo am-piterana, ary ny farany dia ny fanatsarana fitsaboana ny tazomoka izay natao tamin'ny servisy pédiatrie sy ny servisy médecine. Alohany anamarana anazy angamba dia tsara ny manamarika fa tsy ny hôpitaly CHRR ihany no nanao izay fanekena na tsara ny kalitaony tolotra amin'ny hôpitaly mpanjakana izay, fa nanao izay fanekena dolo ny hôpitaly ny distrika ny Analanjorofo. Dia tsy lava angamba koragna fa zay angamba ny tatitra vitsivitsy ny vokatra zay hitanay tamin'ny CHRR, ary mankasitraka ny programme access zany tamin'ny fanohanana sy fanomezan-tagnana nandritran'izay fananteteharany approche AM AQS. Mankasitraka tompoko. Mankasitraka ny médecin chef ny CHRR nanome an'izay témoignage zay marina ny resany teo BDB ny fagnampiana nataony programme de santé access, fa ny résumé na raha havoaka aketo misy livret amintsika akagny ao no ahitantsika izy rehetrarehetra, fa le amin'ny présentation ny résumé na fa hitantsika ao izay sanganasa zay. Ary ny CHRR moa no safidina nanao an'iny témoignage igny satria agnisan'izay niezaka zareo, tsy hoe ny autre CHRD tsy niezaka fa tagnisan'ny sangany zareo tagnatiny zay fanovana zay. Izao dia hijery ny vokatra makasika ny OSH sy ny réhabilitation CSB koa. 20 CSB sy 3 CHRD no nahazo point d'eau, ka ny fito am'izay construction vaovao no natao, fa ny 40 dia réhabilitation daholo. 10 CSB sy CHRD ray équipés de panneaux solaires sy ny pompe immergée. 19 CSB nomena ny électrochlorateur. Nisy nahazo kit ray d'analyse d'eau ho an'ny région. 43 latrines no tafapetraka ka ny 14 construction vaovao sy 29 réhabilitation. DCSB nasina fanamboarana maternité CSB urbain Fenerive sy ny CSB Maromitety district ny Vavatenina zay. Raha ho jerena ny taux de couverture en contraceptif eo anivon'ny faritra Analanjorofo tamin'ny taona 2021 dia 54% izany. Tamin'ny fin juin 2024 teo niakatra 62%. Dia raha ny utilisateurs réguliers am'izay dia 196 688 ny fin juin 2024, ary ezahana ho tazomina amin'izao satria anatin'ny fanaovana ny promotion ny planification familiale atsika amin'izao satria tafiditra anatin'ny vinany filoham-pirenena izay. Ary miesaka ny ekipan'ny fahasalamana rehetrarehetra magnatanteraka ary mba ho atratra ny tanjona. Hitantsika eto indray ny fivoarany isan'ny mpampiasa ny fandrindrana fiainam-pianakaviana tany Mananaravaritra. No safidina moa Mananaravaritra tagnatin'izay satria hitany ezaka zay nataonjareo. Ny taux de contraceptif dia 29% ny taona 2021 ary niakatra ho 50% amin'izao. Raha 61 242 ny isan'ny utilisateurs réguliers tamin'ny taona 2021 dia 68 430 izy ankehitriny. Raha tato anatin'ny faritra Analanjorofo indray dia nisy ny fanatsarana ny fitsaboana ny aretina tazomoka zay
tsy maintsy miainga amin'ny test de diagnostika rapide na ny TDR ny paludisme raha tamin'ny taona 2021 76% ny TDR positif voatsabo tsara tamin'ny fanafody fanefitra an'izay na ny ACT dia tafiakitra ho 91% tamin'ny taona 2024 aty tato amin'ny faritra Nalanjorofo Ray Manontolo zay hita fa niezaka ny mpiasan'ny fahasalamana rehetrarehetra amin'ny fagnampiana izay ataon'ny partenaire USAID Access tamin'izay satria raha ny région-tsika mbola misy an'izay tazomoka zay ary mitsabo amin'ny fanafody mifandraika amin'izay ny ekipa rehetrarehetra. Raha hitantsika teo ny any faritra Ray Manontolo dia toy izao indray ny taux de prise en charge ny paludisme tao amin'ny district ny Vavatenina ny 2021 hatramin'ny volana jona teo ka satria anisan'ny district mbola be ny tazomoka amin'ny district ny Vavatenina zay raha hitantsika amin'ny diagramme io tamin'ny 2021 72% zay dia amin'izao fotoana zao 93%. Hiditra amin'ny renforcement des systèmes de santé isika zao. Raha makasika ny tobim-pahasalamana tomombona sy mahomby izay efa niresahako teo aloha 49 no natao évaluation ary 39 no classé ho tobim-pahasalamana tomombana sy mahomby. Andeha ho any a Sainte Marie indray isika zao ka izy no voafidy anao niezaka mba ho lasa districta manonga tao anatin'ny districta 12 eto Madagasikara moa nanaovana an'izay dia ny districta ny Sainte Marie no safidina tamin'izany. Nisy ny fepetra telo no ilazana fa districta manonga ny districta iray. Fepetra voalohany misy indicateur folo dia farafahakeliny 7 amin'ireo indicateur ireo mahatratra tanjona. Ny fepetra faharoa ny fahaizana mitantana sy ny fahatratraran'ireo districta ny tanjona napetraka ny L2P+. Fahatelo 50% ny commune mendrika salama. Mba ahafana manome note dia manao évaluation trimestrielle ny équipe de score 0 à 3,5 no anaovana an'izay évaluation zay. Azo lazaina districta manonga izy raha mahazo score maximum anatin'ny trimestre roa mifanesy. Ka noho izany dia manenga ampanajana ny médecin inspecteur ny Sainte Marie anao témoignage amin'igny vokatra izay hitantsika tamin'ny diagramme teo iny. Miarahaba antsika jiaby, Dr Franco, médecin inspecteur ny Sainte Marie. Agnisan'ny arabenga antsika jiaby manamboninahitra sivily sy miaramila tonga hita milaharam-boninahitra misy antsika tsy araikaraiky ialagnatsiny raha ohatra tsy voa tanisa eto aby antsika jiaby. District ny Sainte Marie, district manonga. Maro, tegna maro tokoa niezaka natao mba hanatratratrarana igny tanjona igny. Ny singa iray angamba no tantaraiko eto. Anisan'izany ny fagnatona ny vehivavy miteraka ho any amin'ny tobim-pahasalamana. Taloha tany amin'ny 2021 jusqu'à 2022 3 isanjato fotsiny ny vehivavy magnatona tobim-pahasalamana mandeha miteraka. Ino ary ny nataon'ny district ny Sainte Marie mba hampiakarana ho mahery ny 50% ny vehivavy iteraka amin'ny tobim-pahasalamana. Teo ny access nagnampy
ny agent communautaire sy ny mpiasan'ny fahasalamagna rehetrarehetra nampitombotra kefa voalohany fahaiza manao fahaiza mitantana rehefa vita igny miaraka nidina nandeha nanao recensement iregny matrona regny mba hiarahagna miasa zay ny ady lehibe nataonay tagny ka idiragna an-tragno miaraka amin'ny agent communautaire ny personnel de santé rehetrarehetra manambitamby iregny matrona regny mba hiarahy miasa amin'ny mpiasan'ny fahasalamagna tenenigny reo hoe clientnareo io ny anareo foana io fa zahay mpiasan'ny fahasalamagna tsy andeha aka vola amindreo fa fiangaviagna ndao hoento amin'ny tobo-pahasalamagna miara mijereo atsika raha sanatria misy loza tampoko mba fakaiky eo ny mpiasan'ny fahasalamagna nanaiky ma iregny matrona regny ka tonga any amin'ny hôpitaly miaraka mpiasan'ny fahasalamagna rehetra manao ny fampiterahagna ny vehivavy ho teraka soamantsara ny zanany magnaraka izay ma agnisan'ny district mampiasa ny ACT 100 raha fa mahita tazomoka ny district Sainte Marie ny olona rehetrarehetra rehefa hita fa mafana hoditra dia 100 vita TDR fitiligna mba hafantaragna ny tazomoka ary 100 koa mahazo fitsaboagna amin'ny artesinat ny ACT raha sanatria mitondra ny tsimokaretina tazomoka zay sy zay ambangovangona fa be de be izy agny fa agnisany nanamaraka ny access ny district Sainte Marie taloha ny promptitude latsaka ny 80% fa rehefa teo ny access nagnampy anay dia 100 foagna ny promptitude amin'ny CSB ary mahery 700 ny promptitude ny rapport ho an'ny agent communautaire tsy valamparagna ma ny fotoagna eto ka isoragna be de be ny access nagnampy ny ekipa ny district Sainte Marie sotra tompoko lahy mankasitraka tompoko vavy mankasitraka ny médecin inspecteur ny Sainte Marie nanao an'izay témoignage zay isan'ny fiovoarana tsapa koa tato amin'ny faritra analanjondrofo ny fanatsarana ny fitantanana ny fanafody sy ny intrant de santé rehetra ka dia hitantsika eto fa raha 30% ny taux de rupture ny intrant de santé dia hita hita amin'izao dia nidina ho 12%. Sady misy gaga hoe fa magnino nidina satria tsisy zegny ny fatapahana ny fanafody nandritra an'izay dia zay natonga hoe 12% tamin'ny taloha izy ambony be dia amin'izao izy miatsara zegny ka efa manakaiky ny tanjona tokony 8% ny tanjona 12% tsika zao dia akaiky de kaiky ho tratratsika miaraka zay tanjona zay raha nahita ny fomba fitantanana ireo intrant de santé ireo tao aminatin'ny faritra dia hijery sika ny ao amin'ny district ny Soanieranivongo ny district ny Soanieranivongo dia anisany nazahoana ireo vokatra ireo dia ny fahavitrihan'ny comité gasy mivory isam-bola mijery hoe ahoana ny intrant de santé raha 8% tamin'ny 2023 dia 83% en mars 2024 teo ni taux de disponibilité ni intrant en contraceptif 34% tamin'ny mars 2021 de 50% 53% izy mars 2024 ni taux de couverture en contraceptif 46% dia 53% ankehitriny makasika ny gestion des données communautaires autonomes tao amin'ny district ny Vavatenina raha ny STSP Vavatenina no voalohany tamin'ny fanamafisana ny fanatsarana ireo
fikirakirana ny données communautaire ary fanamafisina ihany koa dia nomena tompon'andraikitra iray izay mikirakira ny SIG communautaire. Raha ny taux de RMA communautaire tany amin'ny décembre 2023 dia 79% dia niakatra 93% ny volana mai lasa teo. Hijery ny changement social et comportemental atsika sao. Iarahantsika malala indray fa ny fasairanana rehefa marary nefa tsy manambola dia nezana napetraka ny voamamy. Misy ekipan'izay ho hitantsika amin'ny stand amin'ny trano eva rehefa aveo na ny silika sy ny protection financière liée à la santé au niveau de la région. Ka toy izao ny vokatra azo tamin'izay. 221 groupes silika, misy membre 4281, 134 groupes à caisse santé ka 2401 membres cotisants, sy 8619 ny olona nisitraka nanomboka ny volana septembre 2023 teo. Ny montant global ny caisse santé dia 27 848 400 ariary. 91 groupes no nahazo contrat tamin'ny CSB. Ao anatin'io dia efa zato mahery no nisitraka ny tombotsoa tamin'ny caisse santé teo anivo ny CSB miara-miasa aminy ka nahitana vola mitentina 3 millions ariary mahery no hitsabona ny marary. Anisan'ny zava-dehibe amin'ny vahoaka ny zay fanaovan'izay fa ankehitriny moatsika misy ny assurance maladie à base communautaire koa ny apetraka atsika eto amin'ny district ny Fenerive-Est ho an'ny commune 10 Fenerive-Est ville ny Mahambo Ampasimbe Mioromvalina sy Vohipeno ametrahana zay assurance maladie à base communautaire zay mifameno betsaka amin'ity voamamy ity zay efa niarahana tamin'ny ESAID Access dia ataoko fa entanina eto atsika tompon'andraikitra rehetrarehetra mba ifagnampy sy fanometanana amin'izay fametrahana ny assurance maladie à base communautaire zay. Ao amin'ny district ny Maroantsetra indray dia misy ny Coingène ao amin'ny CEG Ambatomasina ary niforona tamin'ny taona 2022 zay nitoana ny programme de santé access en partenariat amin'ny ministère de l'éducation nationale eo moa ny talemparitra hitako teo izy fa mety nivoaka kely sy ny ministère ny fahasalamam-bahoaka mba ahafahana manatsara sy manamora ny fanatonan'ireo tanora mba hahazo ny information mahakasika ny fahasalaman'ireo tanora. 20 jeunes promoteurs de la citoyenneté et du civisme na ny JPCC dia nahazo formation nahafahana manao ireo activités de sensibilisation sy 1840 élèves et jeunes scolarisés. Raha hitantsika amin'izao ny tanorantsika tegna mibrioko amin'izay tsy izy eo ny fagnanaovana fiainana zay tsy dia tsara, ny fisotroana toaka, ny roro zay efa malaza, eo koa ny aretina mifindra maro samihafa nefa ny ministère ny fahasalamam-bahoaka tsy afaka midina eny amin'ny école raha mbola école aty amin'ny collège raha agnentina mahakasika an'izay bebe koa fa ny abstinence ihany sy ny zavatra vitsivitsy no afaka ampitaina amin'ireo mpianatra nefa ity Coingène ity zany ahafahan'ireo mpianatra zany magnatona ny Coingène zay mba ahenonjareo ny conseil rehetrarehetra ny consigne amin'ireo mpiasan'ny fahasalamana zay iarahana miasa amin'ny ministère de l'éducation zay.
no ny fiaramiasa ho iaho te ny fahasalamana sy ny ministera ny fampianarana napetraka tao ny Coingène hitantsika antsara eto ny maro antsetra fa ny CG Fenerive sy Sainte Marie koa no anisany nametrahana an'izany Coingène zegny. Raha mahakasika ny maro antsetra manokana dia toy izao ny vokatra azo 2023 ka hatramin'ny 2024 zao dia 867 ny mpianatra no nahazo fanentanana mahakasika ny JPCC. 2024 dia 318 jeunes nahazo fanentanana avy amin'ny agent de santé au niveau ny Coingène isaky ny mercredi no anaovana an'izay. 650 jeunes amin'ny salantaona 10 ka hatramin'ny 7 taona no tonga ny zara ny olany mikasika ny fahasalamana ara-pananahana. Ao anatin'ny ezaka fiovam-pietsika izay agnisan'ny nanamarika koa ny programme de santé access izay nanampy amin'izay fiovam-pietsika izay eo ny anivon'ny fiarahamonina moa dia ny misy koa ny ezaka fankasitrahana ireo tompon-dakan'ny fiovana. Misy karazany maromaro moa ireo tompon-daka ireo ka anisan'ny tena naomby zany ezaka izany taty Agnalanjirofo. Hitantsika eto zao fa efa misy 16,000 mahery ny ankonana mendrika salama izay efa tena mandray an-tanana ny fahasalamana. Ao koa ny mpifankatia mendrika salama. Anarivony maro koa ny tanora, ny AC, ny CSB, ny commune hatramin'ny fokotany rehetra any tompon-daka ny fiovana fietsika izay tato anatin'ny faritra Analanjirofo. Tio ny sary fanehoana ny Alpha Technologie izay koa moa DG INSPC izay agnisan'ny mikirakirana izay amin'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka dia misy ny anisan'ny nahazo tombony tamin'ny fampiasana an'izay teknôlôjia vaovao izay ny faritra Analanjirofo Comcare no anaran'izay. Tamin'ny taona 2022 no nampidirana teto Agnalanjirofo ny Comcare izay application ampiasain'ny agent communautaire mba ahafahany manatsara ny kalitaona service, manatsara ny kalitaon'ny données, ahafahan'ny CSB ihany koa manao ny supervision à distance ho hitantsika eo amin'ny stand sy démonstration ho ataonjareo rehefa aveo izay ary ny région Agnalanjirofo no anisan'ny sangany zegny agnatin'ny 23 régions izay ankasitrahana ny agent communautaire tegna miezaka zary agent communautaire reo tsy hoe atsika piasan'ny fahasalamana foagna mahay mikirakira ny teknôlôjia fa ny agent communautaire koa afaka tsara mikirakirana dia misy ny 660 nahazo formation sy nahazo matériel ampiasaina amin'izay Comcare izay. 14 ireo pont focaux nanao suivi ny fampiasan'ireo AC ny Comcare. Mahakasika ny e-learning kosa dia 67 agents de santé tanatin'ny CSB 7 dia navita koro iray farafakely ny agnisan'ny ezaka lehibe ho atao amin'izao ny fianarana à distance satria efa en ligne daholo ny fampianarana izay ho ataontsika amin'izao. Tena ilaina ny teknôlôjia vaovao satria hitantsika amin'izao ny vokatra ohatra fotsiny efa ho 10,000 izany ny zaza niraisy ny AC an-tanana amin'ny alalan'izay teknôlôjia izay Comcare. Efa 48,000 mahery ny vehivavy voarain'izy ireo. Hita eto koa fa ny Comcare dia manampy be amin'ny fanaramaso ny tranga e ny fotony satria indraindray misy ny fisehoan-javitra ny fotony agny dia ny agent communautaire mo miasa eny dia mahita ny regny tranga ireny dia efa ampidirina amin'izay Comcare izay dia vetivety dia tonga
ara-potoana ny tatitra. Izay moa ny vokatra raha ny famintinana fa tsy izy rehetra izy igny fa hitantsika anatin'ny livre zay nozaraina amintsika tsiraikiraiky akagny raha ohatra ka resana daholo ny boky rehetrarehetra mety tontolo ny andro atsika niany satria samby manana adidy amanandraikitra atsika tsirairay raha itazomina eto ka eto zay dia mamarana ny anjara fitenena ny présentation ka ireny ny vokatra manamarika ny enitaona ny arahana tamin'ny USAID Access ka zay kosa anohy ireo ezaka ireo kay efa vitanay samy rery tao le asa ary matoky zay efa tegna mbola hotohizanay samy rery koa ny asa mankasitraka atsika rehetra tompoko lahy sy tompoko vavy eto ampamaranana eto za mba ampitsangana hely ny ekipako ato ny médecin inspecteur enina zay miadidy ny districta enina zay namoaka nyty vokatra zay nataontsika ty raha tsy teo moa zareo amin'ny leadership anjareo eo ny ekipa ny région fa raha tsy teo reo médecin inspecteur eo tsy azo vokatra reo eo koa mitsangananareo enina mianatra. Eo koa ny ekipa zay merci mikirakira sy manome tolo-tanana zareo agny amin'ny au niveau ny région aty be dia be moa zareo mba mitsangana ny emara rehetrarehetra zay miara-miasa ary tegna miasa tsara zareo. Mankasitraka atsika rehetrarehetra ary mirarosoa atsika ary mirarosoa koa ny USAID Access mba amarana moa ny programme atsika zao fa ataoko fô mbola hisy itoy satria zava-dehibe ho anay mpiasan'ny fahasalamana atao anatin'ny faritra Analanjofo ny fisianareo. Mankasitraka tompoko. Isaorantsika raha matota lemparitra ny fahasalamam-bahoaka eto Analanjofo tamin'izay tatitra ny vokatra ny arahana tamin'ny programme Nasa Access nandritran'izay enitaona latsaka izay. Maro dia maro ny fanontaniana zay manitikitika atsika zay tonga eto momba ny Access amaly atsika ny ekipan'ny DRSP Analanjofo iarahana amin'ireo médecin inspecteur enina amin'ny rahalahy fa alohan'izay ho fiomanana dia miantso ny tarika dafamena aloha androtsorotsy kely atsika mandra-piomakomana ny panel DRS 6MI. Tarika dafamena nareo sehatra. Mandra-piomakomana moa mandritra ny fotoana ametrahantsika fanontaniana dia misy an'ireto rasazy ireto izara micro amintsika dia ho fandaminana mametraka fanontaniana 3 isika dia ho valian'ny médecin inspecteur zay fanontaniana zay rehefa avy eo. Fa alohan'izay omena ny tarika dafamena aloha ny sehatra mandra-piomakomantsika rehetra.
Majerijery zalahy Kaza, ibola mo kaza, wakezektan manzara rafene, ribnal kalolo, batbatam ne manzar sabunan mang tiran mangindal mambul bola heri karanan, dan kafe kara kamate maldirov kara hatela vel simambul parla baita eta simambul kundu na yulbana, watanangan fene ribo chare zala. Are bo mandala, watanangan fene ribo chare zala. Fulata Bo Mandalova aketo fenerivo zany majerijery fenerivo madi Ibola mo kaza tantarek ban peneri bukan bola tadar mazak lok mahit sulam betok tukong bazara zara dinga sabab kanda no mas bato bak sambu miliaria ibola mo kaza mun bola hel karana do ban kafe kara chamate malin julo kara hatala vel timambulu far la baheta heta timambulu kundu mangul banan watanangan peneri botsare sala aremo mandala watanangan Aum terkambalah cantambu foratan rivi. Aum terkambalah cantambu foratan rivi. Aum terkambalah cantambu foratan rivi.
Anjaranao tsy anjarako, anjarako ndraiky tsy anjaranao Anjaranao tsy anjarako, anjarako ndraiky tsy anjaranao Otovianana fa izo tsy vita mirendrarendra Otovianana fa izo tsy vita mirendrarendra Ao terkambala tsy antambo fora tandrife Ao terkambala waro tsy antambo fora tandrife Ao terkambala tsy antambo fora tandrife Ao terkambala tsy antambo fora tandrife Aza mianana milova dia ny tanora no magnanova Aza mianana milova dia ny tanora no magnanova Oviany tsy tambato zazanjary tsy tantsitsike Oviany tsy tambato zazanjary tsy tantsitsike Fa ao terkambala tsy antambo fora tandrife Oh, terkambala waro tsy antambo fora tandrife Au terkambala Icha tambo fora tandrife Icha tambo fora tandrife Anjara no tsy anjarako Anjara ule tsy anjarano Amo fiainana vaido Toa tsy vita rendra Aza minandana milova dia ny tanora no magnanova Oviany ritsy tambato zazanjary tsy tantsitsike Roso tsike Au terkambala tsy antambo fora tandrife Oh, terkambala tsy antambo fora tandrife Sotra tsika Tiaka mafy be ho an'ny tarika dafamena tamin'izay fanentanentanana maromaro izay namena antsika izay. Araka ny fandaminana moa zany maro ny fanontaniana izay mipetraka any amintsika any, amaly an'izany ny médecin inspecteur enina amin'ny rahalahy miaraka amin'ny tanem-paritry ny fahasalamam-bahoaka analanjirofo ka manainga mpanajana azy ireo hiakatra ty aloana. Misy an'ireny mpiasa fahasalamana mandeha eny elanelantsika eny ireny mitondra micro raha ohatra ka misy ny fanontaniana dia iangaviana mpanajanatsika nangatanana dia ho atolotra zareo ny fanamafisam-peo fanaraka amin'izay. Ho fandaminana ihany koa
fanontaniana 3 misesy dia hovaliana ny fanontaniana dia ohatr'izay hatrany. Efa mahazo mametraka fanontaniana ho an'izay manana fanontaniana tompoko. Merci. Misaotra betsaka nameny fitenenana. Eto dia misaotra ny ramatoa taleparitry ny fahasalamam-bahoaka tamin'ny filazana ireo vokatry ny asa izay novatsiany accès vola teo isaorana ny mpamatsy vola ireo mpiara-miombonatoka amintsika amin'izay. Isaorana ihany koa ireo ekipa teknika rehetrarehetra nanatanteraka izany asa izany matoa nazahoana ireo vokatra ireo. Te hiverina koa amin'ilay fampisehoana ilay vokatra teo hoe nisy 12 isanjato ny taux de rupture na intrant zay 8% ny tanjotsika. Ny tiana ho tenena satria araka ilay voalaza teo misy vinan'Andriamatoa filoha pirenetsika milaza an'izay fitsinjovana manokana ny maha-olona izay. Eo amin'ilay intrant na fandrindram-piterana ny resahako tsy voatery ho izay ihany fa nydretrarehetra fa izay zany ny tena asantsika lehibe mpiasa amin'ny fahasalamana amin'izao. Afaka manome toko ve ianareo médecin inspecteur eny an-tsehatra ireo fa natoa araka misy izay tsy fahampino tsy fahatongavany ireny produit na ireny intrant reny na tsy voatery le fandrindram-piterana ihany fa na fanafody hafa tsy misy vola ho raisin'ny mpiasan'ny fahasalamana manokana ve? Idirako zany ao anatin'ilay vina ihany koa izay le hoe ady amikolikoly satria eny amintsika eny amin'ireny CSB ireny no misy ny mpisehatra ny fahasalamana rehetra araka ny leadership anananareo raha fahafantarako anazy tokony ho haitsika mifehiny zany kolikoly zany misy stratégie ve omenareo sa afaka mame tokonareo fa na misy ary zay dia efa nisany ady ataontsika mpiasa amin'ny fahasalamana miady amin'ny kolikoly ny tsy visina tsy fahatongavany reny intrant de santé eny amin'ny thérapie tsabotsika reny. Mankasitraka tompoko. Misaotra ramatoa Talety Général tamin'izay fanontaniana izay. Ho asitsika fanontaniana roa dia amaly avy hatrany ny ekipany Analanjorofo. Sa hovaliana aloha dia mangataka antsika ary amaly ny fanontaniana. Saotra Madame le DG amin'ny fanontaniana miarabantsika jiaby Docteur Lalandrintsoro François médecin inspecteur Maroantsetra avaratry indrindra amin'ny faritra Analanjorofo. Afaka magnome toky ve ianareo médecin inspecteur mba fa tsy ho isy fatapahana ary indrindrandrindra tsy ho isy fakana vola ataon'ireny mpiara-miasa amintsika regny satria regny no isan'ny indraindray materaka fatapahana amin'ny intrant satria destination hafa ny andehanany dia lasa mivily lalana izy dia mahatonga ny ripitira. Saotra tompoko amin'ny fametrahana fanontaniana. Mety mbola afaka maly ny médecin inspecteur namana aketo fa ny any Maroantsetra manokana angamba no asiako resaka. Marina tokoatrany fa mipetraka zay azy Madame le DG ary hitantsika koa amin'ireny réseaux sociaux regny misy manao publication hoe mivarotra ireny intrant de santé ntsika regny ary tsy tahotra tsy henatra ary na isika tompona ndraikitra aza menatra mahita an'izay. Fa raha i Maroantsetra manokana zany ny asiako teny eto dia manaraka antsakasandavan'ny instruction ny directive apetraka ny lehibe. Raha tsy teny tamin'igny zato andro ny fandrindra mpianakaviana izay napetraka ny ministère ny fahasalamana amin'ny alalan'ny fijerenany maha olona napetraka ny
filoham-pirenena. Raha ny maran-tsetra manokana moa no asiagna koragna raha vao nanomboka igny zato andro igny anatin'ny fatapahana mihitsy ny maran-tsetra satria ary tsy maran-tsetra manokana fa raha misy regny visioconférence zegny dia saika miteny hoe en rupture daholo ny produit fanazagna anaty zegny dia misy ny fomba maro samihafa amin'ny fanaovana fandrindram-pitirana tsy voatery ampiasa produit fa fomba hafa no asiana atao dia mety ampahomby. Ary maran-tsetra manokana raha mifaritra analanjirofo dia isan'ny nazo voalohany tarika tamin'ny regny vokatra azo tamin'ny zato andro ny resaka PF regny. Eto moa ny faritra afaka manamarina an'izay vokatra zay. Dia indrindrandrindra moa zany regny produit amin'ny programme regny no matetika satria napetraka ho maimaimpogna izy igny fa misy moa ny alaim-pagnahy fa amaly an'ilay hoe magnametoky dia magnametoky madame le DG ny équipe ny maran-tsetra fa tsy ahitagna regny resaka familivolina fanafody regny fa raha misy ny fatapahana dia fatapahana miainga avy amin'ity salama no mety atonga ny fatapahana. Misaotra tompoko. Ia, docteur Nomenjanary Jean Léonide, médecin inspecteur Mananaravaratra. Dia mamirina fiarabagna antsika jiaby amin'ny laharam-boninahitra antsika tsy soritana tsy havagna. Misaotra madame le DG no nametraka ny fagnontaniana amin'ny hoe magnome toko ve nareo na hoisy na misy rupture na tsy hoisy rupture tsy hoisy an'izany sehatra kolokolo zany. Dia aminay Mananara manokana dia manome toko zay fa tsy hoisy an'izany fisian'ny kolokolo zany. Hatrizay ka hatramin'izao raha resaka hoe intrant programme gratuit no resagna. Misaotra tompoko. Ia, mankasitraka amin'ny fanomezana ny fitenenana dia mamerina ny fiarabana ho antsika rehetrarehetra tonga manatrika an'ity cérémonie de dissémination résultat ny accès ity. Ia, ny tenako moa zany docteur Sahala, médecin inspecteur ny Fenerivo Atsinanana. Dia mankasitraka koa madame DG nametraka an'ilay fanontaniana mahakasikasika ny tsy fisiana intrant dia ny hoe tsy isiany resaka kolikoly eny anivon'ireny toeram-pitsaboana ireny. Ny tanjona moa zany dia hoe tsy hisy izay rupture na intrant zay. Napetraka hoe 8% moa izy teo ary izahay efa manakaikaiky ny 12%. Ny paikady moa zany neritreretinay raha Fenerivo Est manokana dia ny fametrahana ny boîte à idée eny anivon'ireny CSP ireny. Raha ohatra hoe misy ny fitarainana avy amin'ireo ataontsika hoe mpanjifa dia afaka miteny izy ireo afaka mandatsaka an'izay fitarainana izay anonyme ao anatin'ireny boîte ireny dia ireny rehefa avy eo miakatra aty aminay tompona andraikitra. Ia, dia misy zany ataontsika hoe ezaka amin'ny fanaparitahana an'izay information izay dia ny fanatsarana mba tsy hisy intsony izay atao hoe rupture na intrant zay ananana ny tendance anaovana an'izay corruption izay. Zay zany no paikady napetrakinay amin'izay. Efa misy ihany koa moa reny CLAC zany le cellule en lutte anticorruption moa zany eo amin'ny SDSP-nay moa zany efa misy an'izay zavatra ary misy sandrahaka juskany amin'ireny CSP ireny na ny tompo-pahasalamana fototra tompoko. Misaotra. Ia, mamerina fiarabagna. Raha ny district en Sainte-Marie aloha magnome toky tsy ho hisy mihitsy ny mpiasan'ny fahasalamagna anday varotro ny intrant des programmes regny. Sainte-Marie koa agnatin'ny couverture santé universelle ny ankamaroan'ny olona rehefa mandeha amin'ny hôpitaly tsy mitondra vola fa efa misy rafi-piatoagna igny magnefa ny acte rehetrarehetra agny ary ny intrant rehetrarehetra isitrahan'ny vahoaka soratana agnatin'ny ordonnance facture ao foagna fa rehefa amin'ny intrant de santé dia soratana 0 ariary.
izay magnamarina fa ny asa tsara ny mpiasan'ny fahasalamagna ao amin'ny distrikany Sainte Marie. Ary ny paikady moa hiezaka agnaramaso ireny toby fivarotam-panafody regny sy ny pharmacie jerena tsy dia misy ireny intrant gratuit regny avarotra ao amin'ny pharmacie. Merci. Ya, faly miarabantsika rehetrarehetra. Docteur Frédéric, médecin inspecteur Vavateny. Mankasitrika amin'ny zay fagnontaniagna zay zany satria misy roa moa izy teo. Ny voalohany dia hoe manome toky fenareo fa tsy hisy ny rupture. Dia ny faharoa moa zany resaka hoe ny ady amin'ny kolikoly. Raha ny voalohany moa aloha zany dia aleo aloha zany ampafantarana antsika jiaby fa raha ny au niveau-ny district matetika tsy any no mahatonga n'ilay rupture. Commande mandeha foana fa indraindray moa zay araka ny resaka ny namana teo ny avy amin'ny salama no mahatonga ny rupture. Mety tsy pahay fotsiny zany fa na amin'ny resaka fagnafody zany, fagnafody samihafa. Dia lafin'ny faharoa moa zany amin'ny resaka ady amin'ny kolikoly. Iny ngamba ny andraikitra antsika rehetrarehetra ny miady amin'ny kolikoly fa zay kosa aloha zany miatoky fa hiezaka amin'izay ady amin'ny kolikoly zay. Ary magnentana foana mpiasa ny fahasalamagna sy ireo ase mba tsy avy amin'ny mpiasa no hiaingany zay famarotana ireo intrant. Ary raha vavategna manokana asiana resaka efa napetraka mihitsy eo anivon'ny tompom-pahasalamagna rehetrarehetra reto daholo ny fagnafody zay memem-poagna ao amin'ny tompom-pahasalamagna. Fa eto fotsiny misy zavatra zay matetika moa zany azahoagna olana kely fotsiny fa aleo izaraigna amintsika rehetrarehetra ilay izy mahakasika ny ady amin'ny tazomoka. Miresaka moka eo dia hoe ACT artésinate gratuit. Fa nefa hitsabo tazomoka tsy vitan'ny ACT sy artésinate. Misy ny paracétamol, mety misy vitamine C. Reny nefa vidigna. Dia zay zany mba tsara ho fantatsika rehetrarehetra satria indraindray mety miteny amin'ny CSB ny ka lasa hividimbola indray ny fitsaboana amin'ny tazomoka. Misy le gratuit fa misy kosa le ho vidiana. Zay zany mba tsara ho fantatsika agnatin'ny faritra fa indraindray zay zao misy zavatra mety azahoagna tsiny ndraikindraiky. Ka ny nataonay vavatena aloha zany dia lister arafficher eo ivelany tompom-pahasalamana reto ny zavatra memem-poagna azo sitrahan'ny vahoaka ao anatin'ny tompom-pahasalamagna. Ka zay zavatra zay zany moa ilagna fifagnampiagna amintsika rehetrarehetra satria marobe moa zany surtout multisectoriel amin'ny fagnazavagna fagnentanana ny vahoaka par rapport amin'ny resaka gratuité eo anivon'ny tompom-pahasalamana. Mankasitraka. Faly miarabantsika jiaby. Za moa zany docteur Beandalana Mandesoro Venozan, médecin inspecteur ny Sonerany Vongo. Somary tsy hita za vatakotry raha ty fa dia hitsangana za. Raha ny district ny Sonerany Vongo ma zany mahakasika ny fitantanana fanafody mba tsy hisian'ny rupture. Raha ohatra ka au niveau-nay zany ny fitantanana manome toky zay hiezaka hitantana zany fanafody zany. Hitanareo te moa zany agnisan'ny district manao réunion ny comité gasy ny district ny Sonerany Vongo. Ary mampiatra ny redéploiement raha ohatra misy surstock. Raha ohatra moa zany misy besoin zay dia mangataka amin'ny district zay manana raha ohatra ka tsisy zahay. Zay zany fataonay zany. Zay zany makasika ny fitantanana resaka intrant de santé. Makasika ny fivarotana fanafody resaka souci zany efa nagnandefa agnaty groupe WhatsApp ny tenako dia hoe afiseo amin'ny CSB ny fanafody gratuit. Dia efa mipetraka tsara ary efa nalainy ny CSB hoe ireto daholy ny afisage dia ny capturena dia nalefa aminay pour compte rendu. Ohatran'izay zany stratégie-nay fa mankasitraka Madame le DG. Anamafisako kely ny izay efa voaresaka ny médecin inspecteur rehetrarehetra teo. Raha nanao moa zay ny revue régionale tamin'ny semestre farany teo
napetraka ny recommandation rehetrarehetra mahakasika an'izay fitantanana ny fanafody zay. Raha tsaivana tamin'ny taloha na ny calcul ny bon de commande indraindray manahirana ny chef CSB agny amin'ny district fa rehefa nanao revue trimestrielle zareo reo dia naverina nampianarina zay calcul de bon de commande zay dia zay koa agnisan'ny zava-dehibe ahafahana mahatonga ny fanafody mba tsy ho tapaka agny satria indraindray mandefa ny bon de commande miverina avy any tsy honoré ny commande nefa le zavatra tsy tomombana ny fangatahana zay natao dia efa misy zay fanatsarana zay ary eo koa ny resaka salama zareo teo nisy ny recommandation tamin'izay fotoana zay koa amin'ny zay fatarany ny livraison efa tonga eo anivony salama zay recommandation zay satria ny salama indraindray mandefa ny bon de commande tokony tonga ny fanafody par exemple zao amin'ny 3 septembre zao indraindray afaka 1 mois 2 mois nefa le stock ao amin'ny ny équipe indraindray any amin'ny district efa miakely ny réserve zay tafiditra anatin'izay dia eo koa ny ady amin'ny kolikoly zay efa napetraka moa ny claque ny comité rehetrarehetra agny agnivon'ny district ary manana vinavina mihitsy za zao andefa olona ilatsika olona tsy fantatra mba hijery anaramaso an'ireny olo regny amin'izay famarotana an'ireny fitaovana zay gratuit ny entrant gratuit zay tokony omena ny vahoaka memem-poagna nefa misy mamarotra ary tegna misy dia misy zegny na nio fanafody ny VIH io zay agnisan'ny adivantsika zao mbola misy egnanivony tompo-pahasalamana regny misy mamarotra ireny fanafody memem-poagna regny dia efa ametraka an'izay paikady zay amin'izao ary tsy andefitra raha ohatra ka misy ny mpiasan'ny fahasalamana ny fanafody tokony omena memem-poagna ary ho avy koa zao keo ny campagne zay ho ataontsika ny mahakasika ny moustiquaire imprégné koa tafiditra agnatin'izay ny fitantanana an'izay koa tsy brioko amin'ny toerana zay tsy tokony alehany ny moustiquaire imprégné d'insecticide mankasitraka tompoko. micro fanamafisana le zavatra voalazany ramatoa DG ty moa zany dia karazana hoe fanohizana zany nisy fotoagna zay nandeha tagny tamin'ny lavitra niasa tamin'ny toerana lavitra ino zavatra nisy tamin'ny toerana io resaka varotra fanafody tsy mpiasan'ny fahasalamagna le izy zay marinana tsara fa olona mihitsy magnano karazana velony tegna amin'ny varotra fanafody tamin'izay zany dia nipetraka zany le fanontaniana taminay tompon'andraikitra moa zany dia hoe mba inona moa nataonare tato nare tompon'andraikitra akato ny fanafody iny karaha miparitaka valintenay tamin'izay dia tsotra dia hoe ka izy inge tsy zahay préfecture district nge mivarotra fanafody fa misy sokajin'olo mandeha mitety agnaty ala any mivarotra fanafody dia zegny dia efa nipetraka koa le fanontaniana hoe avy aiza moa fanafody avy amina orinasa mpanamboatra fanafody ve sa avy aiza tsy nazava taminay dia niteneny tamin'izay zay moa hoe maninona re raha mba manampy anay olo santé mba miady amin'ity varotra fanafody ty fa izy ty nge sady mamono olona no manahirana dia zegny nipetraka le fanontaniana hoe izy tsy zay rery izy io fa dia tsika rery na mpiasan'ny fahasalamagna na ianareo na sokajin'olona rehetrarehetra le zavatra tsika tenena amin'izay zegny dia hoe io olo sokajin'olona io ve mahazo avy aiza zareo amina pharmacie ve sa amina orinasa magnamboatra fanafody ve sa aiza zay zegny ny raiky dia ny faharoa dia mipetraka koa zany le fanontaniana amin'ny toerana sasany hoe
le olona zany mivarotra mihitsy fanafody zay ndray tsy fantatra hoe aveza indray le fanafody na aveza fa mivarotra izy a bazary mivarotra izy amin'ny épicerie ao izy mivarotra misy aspirine misy an'izao ao izy le olona dia zay moa miteny hoe akato iny tsy pharmacie tsy fividianana fivarotana fanafody fa la botiky ato akato iny fividiananay e dia zavatra sasana amin'izay ka ohatrany hoe tsy ihany zay zavatra zay misy olona mivarotra fanafody amin'ny labotiky ary misy koa olona tegna tiala jiaby akagny mivarotra fanafody ato agnatin'ny jirofo zany mbola tsy nahita e fa zay misoroko anareo zay fa tamin'ny toerana sasany zay nandianako tany lavidavitra tagny dia nahita an'izay ka dia mialatsiny raha ohatra ka metraka zay fanontaniana zay ka dia apetrako aminareo dokotera zay zavatra zay fa dia sahirana zahay sekitraiky tsisy fanafody a dia voatery mividy amin'ny toerana sasany saotra tompoko saotra tamin'ny fanontaniana andriamatoa solombavam-bahoaka dia ramatoa solombavam-bahoaka tompoko dia avy eo andriamatoa solombavam-bahoaka misaotra nagnamia koragna dia mamerigny fiarabagna ho antsika rehetra izay atao anatin'ity salle ty mankasitraka sady amin'izay fampafantarana ny vokatra azo ao aminareo USAID Access izay vatsiny gouvernementa amerikanina vola eto moa zany mamerina fisaorana ihany koa ho an'ny andriamatoa filoham-pirenena Andry Rajoelina noho ny traikefa ataony noho ny fahaizana nitarika noho ny fahatokisana ihany koa ambola nafana nampitohy an'izao fa matsiam-bola ho an'ny gouvernementa malagasy zao ankasitrahana ihany koa ianareo amin'ny ministèren'ny fahasalamam-bahoaka izay misy olon-tegna eto moa zany avy amin'ny Foibe sy anareo atao anatin'ny faritra Analanjyrofo izay tarihan'ny madame DRS amin'izay ezaka ataonareo fanontaniana vitsivitsy no apetrako hita ny fampafantaranareo rehetrarehetra izay nataonareo teo ankasitrahana izay fa ny fanontaniana voalohany dia hoe ahoana ny paikady entitsika hijerena an'ireo vahoaka izay lavitra any amin'ny zone 3 zone 4 zone izay enclavé indrindra agnatin'ny faritra Analanjyrofo izay fijerena eo amin'ny fahasalamagna indrindrandrindra sy fiarovagna azy ireo fanontaniana faharoa ho an'ny ekipatsika hitanareo rehetrarehetra dia miara-miasa manao ezaka tsy mitsitsy andro tsy mifidy andro tsy mitambatsasarana fa manao ny ezaka ataonareo tsirairay fa ahoana mba hijerentsika an'ireo agent communautaire izay isan'ny maro dia maro mitety any fotony izay mipaka mifandray amin'ny vahoaka any ambany ravinkazo any fanontaniana fahatelo hita ny fintona izay ataontsika rehetrarehetra ahoana mba hahafahanay solombavam-bahoaka manamarina fa mipaka amin'ny vahoaka tatobe izay fintininareo amin'ny isa eto anolohantsika eto ny fiantraikany zany fahasalamana zany amin'ny vahoaka amin'ny faritra Analanjyrofo hita ny ezaka atao ny ady amin'ny kolokolo zany isaoranareo amin'ny finiavana amin'izay favononana hatrany amin'ny fiadivana kolokolo agnatin'ny maro moa tsy alan'ny misy magnondra fa mankaheranareo sahady zahay amin'izay ezaka izay ho ataonareo izay tsara fa vitanareo toizanareo fa tsy mora izany adidy ho an'ny vahoaka zany satria tsy afenina fa mbola misy ny vahoaka sasany manakana ny piasan'ny fahasalamana indraindray nefa izay solombavam-bahoaka dia matsapa ny ezaka izay ataonareo rehetrarehetra ahoana ny fomba ampilamina ny sain'ny vahoaka mba hahafahan'izy ireo mahafantatra sy matsapa ny ezaka izay ataontsika piasan'ny fahasalamam-bahoaka izay hita ary tsapa fa manao ezaka ampitiavana ampiniavana ho an'ny mpiarabelona mankasitraka andriamatoa solombavam-bahoaka
ia ialatsiny raha ohatra andray fitenenana agnoloanantsika eto mikasika ny vente illicite de médicament ny resahako eto tegna be deaibe mihitsy ny mpivarotra mivarotra fanafody amin'ny toera tsy amin'ny tsy amin'ny pharmacie na dépôt de médicament izahay mpiasa ny fahasalamagna dia miasa ho an'ny fahasalamagna raha miasa ho an'ny vahoaka ny anjaranay dia mampafantatra fotsiny hoe misy mivarotra fanafody etsy amin'ny toerana etsy fa tsy anjaranay akory ny mitory hoe zahay tsy afaka mandraran'io tsy asanay ka eto mangataka atsika solom-bava-bahoaka indrindrandrindra mba hiaraka aminay ampianatra vahoaka atsika reo mazava-dehibe hoe ary amin'ny pharmacie ny mividy ny fanafody satria tsy azo antoka hoe avy taiza ireto fanafody ambidy amin'ny épicerie sy ny tarany reto zay mba fangaviagnanay anareo fa magnampy anay ny commune rehetrarehetra magnampy anay mikasika ny zone 4 zone 3 tegna mampalahelo indraindray efa misy ny paikadin'ny ministèren'ny fahasalamagna manao ny fitsaboana soins de proximité magnatona ny vahoaka amin'ny toerana regny agnisan'ny mandray anjara amin'izay ny DRSP ny Agnalanjirofo ny district tsiraikaraiky mandray anjara amin'igny fa matetika ny olagna ny oentimanagna surtout tsy vola aby tadiavinay mpiasan'ny fahasalamagna mba mahazo ohatra fiara moyen de locomotion andehanagna mandeha agny mba mahazo sakafo kely matetika raha vahoaka ny angatagna sakafo izy rehefa sahiragna ndraiky koa andeha angatantsika sakafo manahiragna satria tsy vitany miasa misy fotoagna fetra ny asagna raha tsy misakafo ny vahoaka andeha hiasa tegna na anao andeha hitsabo olo reraka koa mila mahazo hery koa ke mangataka fiara-miasa aminareo olom-boafidy indrindrandrindra anareo ny maresy lahatra bebe koa ireo opérateur économique rey mba hagnampy izay mpiasan'ny fahasalamagna hitsinjovantsika vahoaka madinika vognony zahay raha ohatra anareo miteny misy vahoaka anay ato mila fitsaboagna pare zay mpiasan'ny fahasalamagna avy zay andeha akagny misy moyen de locomotion tsy maintsy avy fô zay angamba afaka amaliako mikasika an'igny merci ny sasany angamba mbola misy amali misaotra anareo nagnipetraka fagnontaniana teo iresiko kely voalohany mahakasika nyregny CSB zay toerana lavitra de lavitra nyresany honorable takeo agnisimao ny resana tamin'ny présentation takeo koa zay ny nagnampiany access satria misy ny soins de proximité fa nyresahany médecin inspecteur teo fa eo koa ny stratégie avancée ny équipe ny CSB satria misy ny toerana zay lavitra de lavitra ndraiky misy andro araiky zay vao tonga ndraindray tsy CSB mahakaikikaiky zareo de misy zegny ny fidinany fotony ataon'ireo équipe ny CSB reo mandeha manao stratégie avancée misy ny clinique mobile koa miara-miasa aminay amin'izegny zay ampian'ireo partenaire reo magnatona ny regny vahoaka zay amin'ny toerana zay tegna lavitra de lavitra agny ary ankasitrahana ny programme de santé access sy ny PSI impact moa fa tegna nagnano be amin'ny fagnataonana an'ireo vahoaka zay tegna lavitra de lavitra reo eo koa ny mahakasika ny agent communautaire moa efa tegna agnatin'ny hezaka be fagnampiana ireo agent communautaire raha tsy laza fô mankasitraka ny UNICEF zao fa misy fitaovana be dia be vao tonga ao ho atolotra reo agent communautaire reo ientinjareo miasa efa misy ny agnatin'ny requête madinidinika zay alefanay regny misy avantage kely ho an'iregny agent communautaire fogna koa fa misy ny hetsika zay ataony mpiasan'ny fahasalamana mety eo isy afaka manao témoin zagny reo agent communautaire reo na ireto partenaire access reto
ary tegna na ny fanamiana zay efa natolotra zareo na ny zay kely voatsirambiny satria raha malala fô asa maimaimpogna izy ataonjareo io ary tegna fitiavana ny vahoaka malagasy ary fitiavana ny ministère ny fahasalamam-bahoaka ny anaovanjareo an'izay dia makasika ina moa lera farany teo azafady honorable ina moa ny farany teto mipaka amin'ny vahoaka raha ny tsy maintsy ny tatitra donc hiezaka ny ekipa ny fahasalamana anao tatitra aminareo olom-boafidy na ny olom-boatendry ny gouvernoran'ny faritra koa karaha zay anaovanay tatitra ny zava-bitanay fô ataoko fô magnano ny ministère ny fahasalamam-bahoaka tsy mandry andro tsy mandry alina avy amin'ny leadership ny ministre anay ary afaka mitémoigner zany zay jiaby hita eo fa tegna magnano dia magnano ary ny consigne zany milatsaka na amin'ny ray aman-dreny na amin'ny roa maraina na amin'ny efatra aman-dreny mandeha foagna ary magnatanteraka ny mpiasan'ny fahasalamana miaraka amin'ireto mpiara-mombonantoka marobe zay miara-miasa aminay fô ataonay tsara ny tatitra ho avy agny mba hahafahantsika malala zay vokatra zay ankasitraka tompoko fanontaniana omenany andriamatoa solombavambahoaka ny micro azafady dia rehefa avy eo ho an'ny gouvernoran'ny faritra za mbo tsy dia metaka fanontaniagna fa dia fisaoragna sahady no alefako aminareo MI jiaby zay magnatrika keto reny DRS zay mikasika fahavononagna sahady zany le hiady amin'ny kolikoly indrindra zany ampagnano mangarahara ireo fanafody nataoko hamiagna maimaipoagna ho an'ny marary satria zava-dehibe tokoa zay ho an'ireo vahoaka fa matetika hainogna feo amin'ny vahoaka zany ny amin'ireny tobim-pahasalamagna regny indrindra amintsika aketo Afenadifo mety tsy aketo ihany koa mety amin'ny magnodidina mikasika resaka prestation ny médecin zay magnano soin koa zany regny zany mbola tokony jerevantsika ihany koa satria manahiragna zay io moko zany manahiragna miteny zavatra marigna zany ary misy proverbe vazaha zay un traître ozy plus dangereux qu'un fou zay ka eto zany dia amin'izay fahavononagna re zay iny sorako be ary avy eo ihany koa raha misy ny olana zay sedrenareo agny amin'ny secteur misy anareo any mba remonte le izy aza atao atahoragna zay solombavambahoaka raha tsy remontetsika le problème lasa tsy afaka miaraka mamahan'izay tsika fa dia misokatra ho anareo zay solombavambahoaka lakoa afaka mitondra zay etaetagna tsaratsika ny hôpitaly eto ihany koa magnaro ohatra madame le de jeu anao tonga eto ihany koa nisy fandalaovako tao amin'ny CHRR Fenelivest fantatsika moa CHRR référentiel izy io mampalahelo fa agnisan'ny zavatra nampitaregny zareo tamin'ny fandalaovako tao dia manque personnel mba jerentsika zay ampitao ianao lasiteo moa zany tonga eto amin'ny Fenelivest mba ampiteo amin'ny ministère zay rattaché amintsika zay mba ampidiragna ireo mpitsabo-pagnampy mba ahafahantsika zany mitsabo andreo marary agnatin'izany satria voalohany ma référentiel zay za tsy teny hoe tonga mbona zato sy anjato fa mba ny personnel kosa tokony ho ampy zany sotra betsaka tompo misaotra betsaka nanome micro ny nangamany ary marka ary misy hady tokony arahantsika manao raha mitodika amin'ny CHRR aho misy fotoana tena mitaraina ny ekipo satria efa marary be efa tsy mandeha any amin'ny charlatan ho any le olona efa hialaina izy vao miditra ao amin'ny hôpitaly
dia rehefa tonga ao izy dia maty dia hôpitaly be ao ny ka azo mandeha ao marary fa dia efa hofaty ka tonga ao e. Zany ny zava-misy Fenerivo. Ny zava-misy nefa araka ny fahafantarako azy a dia resa efa mahafantatra n'ity zavatra resahako ity foana. Le fanaovana publicité mensongère amin'ny resaka fahasalamana. Ianareo mahafantatra fa misy lalàna mandrarana izy io. Tsy azo atao io publicité io. Kanefa vao manokatra radio maraina antsika dia efa io. Izy moa mpitsabo maninona samy Maria Savola tena mampisitrana ny rehetrarehetra oy. Ka izay itenenaka antsika rehetrarehetra eto zany zay zavatra ahoana no ataontsika hiaro. Satria lasa any no mihazakazaka ny vahoaka rehetrarehetra. Miverina avy any tsy sitrana mbola ao amin'ny hôpitaly any rehefa avy eo maty ao izy dia ny ao no omena tsiny fa hoe tsy mitsabo ny dokotera. Ka izay zavatra izay zany tokony inona ry ny paikady apetraka antsika rehetrarehetra hiadiana amin'io fa tsy Fenerivo irery fa ny distrika iray manontolo misy an'izany resaka izany. Izay fotsiny no tiako ampatsiahevina antsika. Ia, misaotra betsaka tamin'ny fametrahana fanontaniana. Efa fanondroany angamba madame le GPI no nitaraina an'izay raha zay a. Raha nisy ny ataontsika hoe fivoriana niarahana tamin'ireo atao hoe autorité rehetrarehetra tele amin'ny salle de réunion ny région a, dia efa nisy resaka niampita atao hoe ho créena le comité de lutte contre ny ataontsika hoe charlatanisme amin'ny vente illicite na médicament. Fa dia ady iraisana izy io multisectoriel tsy vitanay mampiasa amin'ny fahasalamana rery. Dia tsy haiko hoe ahoana mba tokony validena an'izay. Zany hoe ny ao amin'ny préfecture angamba no manao an'izay taratasy izay a, dia afaka alefa isaky ny any amin'ny commune même jusqu'any amin'ny fokotany. Izay angamba no amin'le ataontsika hoe fivarotana fagnafody le ataontsika hoe tsy manara-penitra. Dia manaraka an'izay angamba ny le resaka publicité. Iny efa ataoko hoe efa matetika koa ny resaka mikasika an'iny zareo amin'ny hainao manjery ny any amin'ny radio tsy miankina na amin'ny raha tokony hiara-iasa koa tsika mba handraran'ireo olona manao an'izay publicité zay ara-pahasalamana. Satria izahay aty amin'ny ministère ny fahasalamana efa miezaka manatsara ny tolotra, manatsara ny fahaiza-manao a, nefa tratran'ireny lainga sy raha reny dia lasa ohatrany dévier zany le marary, ary marina mihitsy le koragna hoe efa gravy zay vao tonga any amin'ny CACRR, dia lasa misy interprétation hafa zany. Dia zay zany ny mba hagnentanana hoe tsy adohanay samirery le izy fa mba ampianareo izahay dia atao an-taratasy zany zay zavatra zay amin'ny alalan'ilay création na comité. Oui, Madame Thérèse. Anampiko ny resaka ny médecin inspecteur ny Fenerive-Est zay. Eto zay mangataka tolo-tanana amin'ny izy moa nantsoina teo fa ohatrany tsisy représentant azy eo ny direction régionale ny communication satria tafiditra anatin'izay raha ohatra amin'ny anao manjery na amin'ny radio no hahenontsika ireo publicité vao miditra na tôbile anao raha vao mitaimiany radio manomboka anao miditra ao jusqu'anao mivoaka publicité makasika an'izay charlatanisme zay foagna anatin'ny radio. Dia zay zany entanina ny tompona andraikitra makasika an'izay mba tsy handray anareo rehefa tonga amina na dia azahoana vola izy io fa azy raisina zareo dia zay ny fangatana tolo-tagnana tsy hoe mitifitra za honorable fa marobe be dia be ny radio magneran'ny région Agnalanjirofo zay angatana anareo tompona andraikitra eto daholo ny agnatin'ny faritra
ary agnatin'ny districta koa mba hifagnampy aminay amin'izay hiady zay fô raha ohatra ka mbola iraisina foagna io publicité io hitohy foagna io satria raha hitantsika tegna mariny hoe ny mpitsabo mitsabo fô tsy zagnahary tonga aminao ake tsy maintsy sitrana anao nefa olo efa tsabona amin'ny fanafody gasy tsabona amina zavatra hafa mandeha matrona zay vao tonga amin'ny hôpitaly olo efa dans le coma tsy afaka manao magie ny dokotera dia lasa amin'izay ao amin'ny CHRR nafaty an'izao ao amin'ny CHRR nafaty an'izao dia lasa vao maika mibaby zay mpiasan'ny fahasalamana dia iarahantsika manome tolo-tanana zay zavatra zay ahafahantsika mandresany ireo charlatanisme ireo. Mankasitraka tompoko. S'adresser amin'ny radio moa ny resaka anao takeo Madame Dorès mba ho contrepartie adivantsika amin'izay ary hagnamia droit d'antenne-nareo gratuit ny tegnako isan'andro. Donc hagnaramaso anareo ndraiky za raha ohatra ka tsy magnentana anareo hiady amin'izany zavatra lazainareo zany dia mino za fa dia miegna sahady zany ene rehefa tsy mahazo droit d'antenne izy dika zay isongadigna amin'izay voarady zany ny code éthique déontologie nareo médecin aby reo. Mankasitraka tompoko. Satria efa mandeha dia mandeha ny fotoana fanontaniana ray farany avy ato dia azafady kely za soka agnano intervention kely fotsiny médecin inspecteur Sonerana teo mahakasika le dokam-barotra io zany ho an'izay olona mitsabo io zay Sonerana zany efa mivory miaraka amin'ny chef de district efa nanao partage le lalàna milaza fa tsy azo atao efa nalefako izy io ary nomeko ny journaliste jiaby tamin'ny Sonerana tao fa hazon-jare le taratasy mbola mitovy fô le raha ke eto zegny niany moa fotoana itrofantsika jiaby aketo mangataka tolo-tagnana zaheo hiaraky farimbona antsika jiaby ohatra hoe zareo amin'ny gouverneur ma zany miorganiser karazana réunion hiarahana amin'ny entité voakasika jiaby karazana fangatahana zay antsona eo ny zareo amin'ny tribunal ny communication ny santé ny district dia mametraka pekady atsika fa izy io ndraikindraiky karaha zazo nisy fotoana misy olona charlatan nanaovana procédure miaraka amin'ny CB tonga tamin'ny toerana raiky votsotro zay zany no raiky manahirana zahay zany magnano hezaka fa izy avake votsotro miaraka mody amin'ny iry gendarme reo izy tonga amin'ny Sonerana. Sotra tompoko. Sotra médecin inspecteur. Docteur Léonide médecin inspecteur ny Mananara. Saika tsy resaka ihany za fa lasa hitako hoe tokony resagna ihany. Miverina kely amin'ny question ny madame le député za en tant que hoe député de Madagascar anao. Dia nikoragna manao teo hoe ahoana nataontsika amin'ireny zone 4 zone 5 surtout zone enclavé. Dia le vahaolagna moako zany misy à court terme dia misy à moyen terme dia misy à long terme. Dia efa nagnazava madame le DRS teo amin'le course moyen terme le stratégie avancée. Fa misy koa zany à long terme ireo CSB misy amintsika zao dia CSB efa tagny amin'ny 10 taogna lasa tagny amin'ny 20 taogna lasa. Nombre ny CSB mbola tagny amin'ny 20 taogna lasa sy tamin'ny 10 taogna lasa. Ny population nefa mitombo dia ma-enclavé ananjy zany zany misy mandeha 80 km avy amin'ny CSB zay avy amin'ny fokotany mandeha amin'ny CSB zay vao tonga. Dia mba hitako zany sosikevitra zany hitako création na CSB au niveau les zones enclavées regny comme quoi zany mba mahazo an'iregny misitraka ny fitsaboagna maharitra zany zareo fa tsy hoe mandalo sendra misy an'le soins de proximité fa zay vao mahazo. Dia mba mangataka zany zay mba farafaratsy ohatra hoe mba aroa isaka district ohatra mangatanareo amin'ny
agny amin'ny fivoriagna amin'ny assemblée agny dia mba hafampy anay sady mba magnampy an'le CSB izy no afaka mirecruter an'iregny ataontsika hoe personnel de santé vao nivoaka regny satria tsara marigna koa fa ny institut mamoaka mpianatra fô fa le mpianatra zagny vao mivoaka aveo dia tsy hita tany andehanany dia zany nga mahasosika avy amina fa dia misaotra betsaka. Misaotra médecin inspecteur misy fanontaniana ho faranantsika reto zany no farany amin'ny fanontaniana i directeur ato dia ny farany avy eo amin'ny commune dia roso amin'ny programme manaraka sika avy eo. Ya, misaotra nagnamia koragna directeur ny rano ny fagnadiovana sy fidiovana agnatin'ny faritra Analanjorofo. Misaotra betsaka aloha zany amin'ny fagnasagna ary ny voalohany teny dia miarahaba manokana ny programme Access financé-ny gouvernement américaine na tratrany ataoko hoe ny achèvement ny programme raha ny ataoko hoe ny résultat agnisan'ny résultat escompté ny programme ny secteur WASH ny rano ny fagnadiovana sy fidiovana izay ny présenté ny madame DRS takeo dia misaotra betsaka koa amin'ny fiara-miasa ny ananga mba tsy question fa suggestion satria rehefa misintaka ny projet agnisan'ny raha sarotra gérena ny pérennisation na ny fampaharetana n'ireny zavatra napetraka ny tetika asa regny dia suggestion sahady amin'ny plan d'action antsika satria antsika efa manana le task force ny santé dia karakory ny ametrahantsika ny pérennisation ho an'ny secteur WASH manokana ny resahako satria ilatsika raha ino moa zany drafitrasa mazava reny raha regny satria raha vao miataka le projet ka tsy jerentsika manokana mikasika ny pérennisation dia toy tsy misy zany le zavatra napetraka dia iverigna angataka foana antsika dia iverigna amina éternel recommencement le tombanezaka natao misaotra tompoko. Madame le maire. Misaotra betsaka nanome fivolanana ny anahy zany ny haino ako dia nahatsapa fa misy karazana hoe sosokevitra sy témoignage kely zany mba ho ataoko. Tsika moa zany tsy vitan'ny zareo amin'ny tombo-pahasalamana rery ny resaka fampandrosoana ara-pahasalamana fa natao an'olo jiaby dia takeo zany efa nisy korana nandeha hoe mety hisy ny fivoriana miaraka amin'ny solotenan'ny olom-boafidy sy ny olo voatendry amin'ny resaka fanatsarana nyzay fampandrosoana ara-pahasalamana zay. Eto moa zany tenako dia ny haino ary hitako sy tsapako zany satria nisy fotoana zany ako nitsabo ny reniko tao amin'ny hôpital be tao amin'ny hôpitaly tao Soanieran'ny Vongo izay hita eto zany i médecin inspecteur Soanieran'ny Vongo dia tsapa fa tena miezaka ary tena miasa manao tsara ry zareo akao fa ny olana zany dia reto olona rehetra avy ambanivolo tonga akao araka ny voalaza teo efa ankoma daholo nandritry ny fotoana izay nipetrahako takao ny tsaboky ny reniko nahitako olo jiaby izay niditra takao zany maty sahirana ry zareo tsy avy amin'ile tsy fahaizana fa avy amin'ile hoe efa ankoma vao tonga ao zay tonga ao maty zay tonga ao maty nandalo tao dia gaga nefany na ny reniko raha tsy hoe maty izy akory noho ny tsy fahaizany zareo tao amin'ny hôpitaly fa ny reniko dia efa antitra no fahanterana tsy tany satria nasaika andesinay tantanary izy tsy possible satria efa ankoma satria zareo mipetraka avy ambanivolo ny Soanieran'ny Vongo moko ny mamako. Tiako tenenay zany rehefa misy le fivoriana atao dia mba mangataka atao ao anatin'ilay fivoriana zany anatin'ny ordre du jour mipaikady entitra sy mahomby mba andehanan'le paikady zay tokony andresen-dahatra reo olo rehetra avy ambanivolo anatina tombo-pahasalamana fa tsy andeha ampanao ahody gasy. Nahita za dia manao témoignage fa zareo Soanieran'ny Vongo akao dia bravo fa tena miasa ary misy ezaka ataondry zareo akao fa le olo avy ambanivolo efa karazany efa maty tonga akao mahatonga olo jiaby hoe maty mivoaka akao. Hitako le izy ka dia mba mangataka atsika jiaby indrindra fa ianareo
responsable amina fahasalamana mba hijery akaiky hoe inona paikady entitra sy matotra andresen-dahatra reo olom-banivolo tsy andeha ampanao ahody gasy fa tonga dia mba hanantona ny tobim-pahasalamana. Mankasitraka sy mankatelo. Mankasitraka atsika rehetrarehetra mankasitraka ny taleparitra ny rano sy ny fidiovana tamin'ny fahavononana amin'izay fiara-miasa ametraka ny paikady mba hisian'ny pérennisation ny asa izay fanomeny partenaire antsika zay. Ary hiezaka koa Madame l'adjoint fa mafy ny ezaka tokony ho atao anatin'izay fô ezaka zay eto ny ekipa rehetrarehetra agnatanteraka an'izay. Tsy ho laventsika loatra eky ny koragna fô famamaramparina ozy ny maître de cérémonie teo dia hiditra amin'ny étape hafa indray atsika dia mankasitraka atsika rehetrarehetra tompoko. Isaorantsika ny talim-paritry ny fahasalamam-bahoaka Analanjorofo sy ny médecin inspecteur enina amin'ny rahalata tamin'izay famalina fanontaniana izay napetratsika izay. Mazao toerana tompoko. Alohan'ny anakatonana ny fotoanandroany dia misy ny fanolorana fitaovana entina miasa izay avy amin'ny fandaharan'asa ara-pahasalamana access. Manaingam-panajana ny médecin inspecteur ny Fenery Vesta isolitena ny district Anakenina hanao izany fifanaovan-tsonia amin'ny fanomezana fitaovana izany, ny solitena avy ao amin'ny access sy ny talim-paritry ny fahasalamam-bahoaka. Mankasitraka amin'ny zavatra rehetra vitantsika rehetra teo ary hita tokoa fa tena anisan'ny zavatra raisinareo vaindondra rany resaka ara-pahasalamana. Ny teny moa Ramatoa Tale teo hoe ho vitanay samy rery fa raha ohatra ny hoe ho alefa amin'izao zareo tsy vatsiana fitaovana dia hita ihany hoe mety tsy dia azo tokontsika hoe ho vitany samy rery tokoa. Ny tetikasa ara-pahasalamana USAID Access dia nanao ezaka zany zay ary nahazo ny fankatoavan'ny mpamatsy vola izay tompony zavatra rehetrarehetra novidiana tao anatin'ny ty programme nasa ty na dia hoe stylo tahaka an'ity ary dia avy amin'ny volan'ny vahoaka Amerikanina. Ka raha ikatona ny braonay eny anivon'ny district dia nazahoanay fankatoavana tamin-jareo hoe ny fitaovana rehetra nampiasaina tao dia apetraka ho an'ny SDSP. Dia ho tahak'izay koa rehefa ikatona ny birao aty amin'ny faritra any amin'ny 3 novambra any dia atolotra ny direction régionale ihany koa ny fitaovana nampiasaina. Eto tsika dia misy sationany vitsivitsy, tsy izy rehetra ny nentina fa mba hoe ho fanehoanan'izay fanolorana izay dia misy hitantsika eo zao groupe électrogène tena ilaina amin'le fanohizana ny asa, misy ny imprimante, ny box wifi, misy fankatsary koa asa raha fankatsary le mpiasina fankatsary dia misy ny seza sy ny latabatra, ny fanaka fitehirizana sy ny tableau blanc averikany ampahany reto fa mba ahafahantsika manao fanehoana zany dia atao izay fanolorana izay. Dia eto ianareo tokony andraikitra ny ministera indrindra ny avy any amin'ny direction générale any amin'ny centrale ny fanirian'ny mpamatsy vola antsika dia mba hoe ho raiketina ao anatin'ny compte matière ireo fitaovanareo mba hitohizany izay mifandimby eo anao le asa ary tsy ho tapaka mihitsy ny tolotra zany. Dia eto ary tsika zany mba manasa atsika rehetrarehetra eto tsy fantatra aloha raha ho voabatanay sy Tale ny groupe électrogène amin'ny fanolorana fa mba aka isantionany eto ao hoe santionany hifanolorana eto zany
ho amin'reto mangataka mpanajana tompoko a anareo atolotra anareo le izy a dia nareo indray no manolotra any amin'ny médecin inspecteur sy ny DRSP ohatrohatr'izay no hevitra anaovana anazy eny are amena imprimante anankiray hoe ay mikely manomboka mikely zany tsika alefa ny asiana le imprimante ohatra malakilaky izandray ny eo amin'ny matanjaka be eo a aya aminazy eo moa natsotra zany ia dia mankasitraka indrindra tompoko dia izay le faniriana izay zany a mba hitondra ny ahafahan'ny isaky ny ambaratonga anohy ny asa napetraka ary indrindrindrindra afitany izy areo samy rery a le asantsika raha matotale sady tokony médecin inspecteur no hiresaka satria hagnano fisaorana ia ianao nanolorana no ia voaloha teny aloha ialagnatsiny raha misy olontegna ny médecin inspecteur amin'ny district atao anatin'ny faritry ny alalanjirofo ny tenanay Fenerive no misy olontenandreo a nanolorany programme de santé a accès an'ireto fitaovana izay ataontsika hoe reto aorinantsika reto a dia ny hanytenenay zany dia ny fisaorana no toy ny sasa vavitso izay be tsy misaraka tsy madisaka ary itony fary lavavany dia ny ano tenenay dia hitandro toy ny anak'Andriamaso a anireto fitaovana reto satria mitana samy rery an'le asa raha vao lasa ny tetika asa accès a ary ny manaraka an'izay le tegna zava-dehibe no tenen'ny directeur programme terrain teo a dia ny hoe ny ampidirana azy reto ao anatin'ny compte matière mba ho fananam-panjakana zany a ary ataontsika hoe tsy ho very traçable tsara ka dia misaotra betsaka eny tompoko dia misy moa zany ny fanaovana sonia ametrahana an'le hoe reto le zavatra natolotra araka ny voalazako teo a hatramin'ny 30 septembre no mbola misokatra ny braonay ny anivony district fa rehefa tonga izay le fotoana izay a dia atolotra ny district le izy dia hitantsika pejy anankiroa zany le lisitra an'le zavatra ho atolotra ho an-jareo zany dia mipetraka moa zany a ao amin'ny firaketana le taratasy reto
saorana antsika izay fotoana rehetrarehetra izay a manasa ampanajana antsika handray toerana ary. Izay no lava izay no fohy manainga ampanajana ny tale général ny NSPC isika andray fitenenana amarana amin'ny fomba ofisialy ny fotoana androany. Aoriana ny fandraisam-pitenenana izay ataony dia isy ny vernissage des posteurs sy séance photo. Misaotra betsaka nameny fitenenana ao antsika rehetra araka ny laharam-boninahitra misy antsika tsirairay avy. Hitantsika teo ny fitantarana ny fampisehoana zany ireo vokatry ny asa izay novatsiany ny fandaran'asa access vola teto Analanjorofo. Betsaka izy ireo ary azo lazaina sa izany miteny hoe nanana anjara anisan'ireo faritra ny sitraka izay tohana nomeny fandaran'asa access izay teto Analanjorofo. Betsaka ny vokatra eo amin'ny sehitry ny asa ny tiany jerena, nisy ihany koa ireo fampitaovana ny teny avy aty amin'ny ministera ny fahasalamana ho anareo eto Analanjorofo dia hoe mahaiza manana. Satria ohabolantsika malagasy manao amin'izay hoe ny manana tsy mahay manaja dia mitovy amin'ny tsy manana. Averintsika indray mandeha hoe ny manana tsy mahay manaja dia mitovy amin'ny tsy manana. Zany hoe efa nomena atsika eto Analanjorofo daholo ny fahaizany, ny traikefa, ny fitaovana izay niarahana hita teo aty amintsika zany zao mibaolina. Anjarantsika no maneho fa mahay mandray lesona, mahay mampiatra ny zavatra nampitaina, mahay manatanteraka ny vina izay napetraky nireo lehibe isan-tsokajintsika hanatanteraka ny fahasalamam-bahoaka eny ifotony. Efa eny ireo fangatahana, eny ireo fitarainana ho ampitaina amin'ny isa nambaratongany ireny zavatra izay nangatahana ireny. Eto dia tsy hainy tsy hisaotra anareo mpiara miombonantoka indrindra ny fandaran'asa access. Tena nanao ianareo tao anatin'izay taona izay irariana ny mbola hitohizany ary ho anisan'izay ihany ny faritra Analanjorofo. Hiady satria izaho izay miteny eto ao anatin'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka dia super coach ny ex province Tamatavy. Zany hoe raha misy zavatra tsara eto amin'ny faritra Analanjorofo ao anatin'ny ex province Tamatavy dia DG voatonona voalohany. Raha misy zavatra tsy mety eo aiza le super coach, izay no mahatonga antsika mifamara fahareto io. Zany hoe ray aman-dreny sy zanaka aza misalasala araka ny teny honorable teo, ampiko ny resany hoe aza mitazona rery izay hita hoe zavatra tokony ho tantaraina na tokony ilana fanampiana, ray aman-dreny daholo reo hitantarao izay manahirana amin'ny fanatanterahana ny asa, satria ny tanjona dia iray ihany ny fahasalamam-bahoaka. Le ministera antsika nefa milaza an'izay hoe ministera ny fahasalamam-bahoaka. Eto ihany koa dia tsy hay ihany koa tsy hisaotra nareo tompona fahefana rehetra aty an-toerana aty fotony. Araka le voalaza teo tsy vita ny ministera ny fahasalamana irery izany fananana fahazahoany tsirairay isan'ny ambatan'olona ny fahasalamana izany. Makasitraka nefa fiara-miasa hatramin'izay ary mbola matoky hatrany ny tohizany izany fiara-miasa mahomby eo amin'ny ministera ny fahasalamana sy anareo tompona andraikitra ara-panjakana, ara-pinoana, ara-drazana ity fotony zany mba hananantsika izay fahasalamana na hoe tolotra ara-pahasalamana manakaiky ny vahoaka izay. Satria efa lasalasa ihany ny fotoana, mino ago fa nazahoantsika hevitra, nazahoantsika
tolotsaina izay zavatra niarahana hatry naraina zay a mino fa anatsara ny rafitry ny fahasalamana eto analanjorofo a ny fahavitany izay fanatanterahantsia na hoe ny fanambarana ny asa rehetrarehetra izay napetraky ny fandarana asa aksesy ho amin'ny faritra analanjorofo. Eto am-pamaranana ary amin'ny alalan'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka dia ambaratsika rehetra amin'ny fomba ofisialy fa mikatona izao fotoana izay niarahantsika androany izao. Mankasitraka tompo. Isaorantsika ny tale généralny NSPC izay misolo tena ny ministra ny fahasalamam-bahoaka namarana tamin'ny fomba ofisialy ity atrikafisa fizarana vokatra niarahana tamin'ny fandaharana asa access androany ity. Zao ho famaranantsika ny fotoana famitinantsika izay zavatra niseho teo, famitinana ihany koa ny enitaona niarahana tamin'ny access dia isy ny vernissage des posteurs iarahantsika amin'ny docteur Angelin, avy eo misy ny séance photo souvenir dia misy ny valandresaka iarahana amin'ny mpanao gazety. Aorinan'izay dia misy ny fitsidiana ireo trano heva, misy ny mpanentana ara-pahasalamana, ny CSB sy ny avy ao amin'ny faritra. Manaiky ampanajana ny reto olona reto tompoko isolo tenantsika rehetra mandritra n'izay zavatra maromaro vitsivitsy izay atao izay. Andriamatoa sy Ramatoa solombavam-bahoaka ny Madagasikara voafity teto Afenerivo Atsinanana, Ramatoa tale général ny NSPC, Ramatoa gouvernoran'ny faritra Analanjorofo, Andriamatoa solontenan'ny préfet ny Fenerive-Est ary Ramatoa premier adjoint au maire ny Fenerivo Atsinanana. Saotra indrindra tompoko. Isika rehetra kosa dia anaraka ny zavatra ho ataon'izy ireo mivantana eto amin'ny écran géant. Eny ary tompoko, manasa antsika manam-pahefana zany hitodika aty amin'ilay poster vernissage. Taoriana n'ireny atotanisa betsaka hitantsika reny izay namaritra ny asa vokatra asa taty dia aseho tsara vetivety ny izay vokatra zay, tsy ho ela antsika fa ho lalovantsika fa izy ireo zany satria ireo no ahitantsika fa tena mikanja tokoa ny arahana nanatotosany asa. Zavatra lehibe dia lehibe tao anatin'izay le fiarah-miasa, collaboration amin'ireo rehetra na ny avy any amin'ny fokotany, makomy commune, makomy CSB, makomy BSD zany ny EMAD zany taty amin'ny région. Anisan'izany koa raha ny collaboration niaraka tamin'ny tena USAID. Ahitantsika zany hoe misy solotena ny USAID mitsy midina sur terrain manao tatsoroka. Taorinan'ireny formation ireny zany zavatra ngeza be natsoina hoe tatsoroka izay niarahantsika tamin'ireo mpiara-miasa amintsika amin'ny fahasalamana. Manaprova efa afaka horaisin'ny zareo reny. Mety mila fanampiana kelikely zareo fa afaka manohy an'ireny satria efa izy mihitsy manatanteraka an'ireny tatsoroka isan-karazan'ireny. Ny voaresakitsika teo zao ny rano manahoana ny fitantanana ny rano rehefa hiala ny programme. Ny programme de santé access zany dia nametraka aloha zany hoe comité d'hygiène isaky ny CSB, isaky ny formation sanitaire izay niasana, ary nomena formation izy ireny amin'ny fikojakojana tsotra. Fikojakojana tsotra no azan'zareo atao nisy fitaovana efa nomena azy. Ny fomba fiasan'ireny nefa zany mety hoe lasa volontaire ihany izy ohatran'ny ase dia ny heverina zany hoe le fandiniana teo hoe ahoana ny tena imotivenan'zareo fa nomena fahaizana izy mena fitaovana izy fa mandany fotoana koa rehefa manakojakoja ahoana ny atao. Dia afaka mandrosy antsika ireny zany mampiseho an'izay nataoko teo hoe fiarah-miasa foana ny atota ny rehetra na dia eo ary hoe vitanay samirery io rehefa avy eo mitsaikefa efa azo fa mety misy ny zavatra fa sakatsakana ilana fiarah-miasa betsaka. Fa ho an'ny mpiasa amin'ny fahasalamana taty Analanjorofo aloha zany tena isaorana ilaina ny fananana le hoe volonté anatsara, volonté d'améliorer. Ary rehefa nisy izay volonté d'améliorer zay tamin'ny mpiasa amin'ny fahasalamana, ny ilaina koa le hoe volonté de s'améliorer. Ny tena aloha manatsara, ny fahaizan'ny tena, ny traikefan'ny tena dia afaka manatsara amin'izay manantsika ny tanjona.
tena nahitan'izany a nafana hitan'ireny vokatra fa dia itoy ane zay ao anatiny na tsy eo tsony ara-ny programa dia eto koa no mahita hoe ireo mpiasa amin'ny fahasalaman'ireo zany efa afaka manao an'izay rehefa mandondombo-baravarana any amintsika any izy mandondombo-baravarana any amintsika mpiara-miasa hafa PTF hafa ampio efa mahahitana trakefy ireo dia ao amin'ilay vitanay samindrery zany hoe ny tena gamba fofonosinao anatiny dia zao hoe zay efa anjara vitanay samindrery ka tsy ilaina fanampiana efa ho ataonay tsy andrandra fanampiana zay amin'ireny fa matoa zay mahandrandra fanampiana le tena zavatra tsy vitanay zay ngambany a no amin'tinana ny sary rehetreto mikasihana tamin'izany a isan'izany zao a famiatrahana an'ireo coin jeune zay efa voaresaka tery ireny zany ny sary manamarina an'izay dia toy le nazavaintsika teo hoe natao ny commune miendrika salama iaingeny fotony ny olona miendrika salama zany raha hoe ny akonana dia olona efa minanaja n'ilay 21 comportement clé au moins efatra amindreo najainy dia lasa akonana miendrika salama izy indray manentana amin'ny manodidina azy fandraisana anjara an'izay fa mila toizana ny fanentana anazy a amin'ny alalan'ireo ase ireo satria ireo no miaraka amin'ny any amin'ny fokotany any zay zany a fahazo lazaina hoe asa atao amin'izay dia ny raha antsika teo nahita hoe miasa fandraisana vaksiny a amiko isan-karazany dia ny voamamy a zay nahitantsika hoe ilay voamamy ireo a efa nanangana caisse santé ary raha ny eto amin'ny faritra Analanjoroa amin'ilay commune telo zay ny asan'ny accesena miatraka azy district telo a efa manana any 27 millions d'ariary ireo a tahiry santé ary efa nampiasa 3 millions d'ariary a nentin'ny olona nisitraka teny amin'ny CSB dia tsara miroborobo miaraka amin'ilay base communautaire zany dia reto nahitantsika hoe efa mandray atanana ny fotony tao anatin'ireo ase ireo a natao ny évaluation zay le AQS communautaire amélioration qualité communautaire natao évaluation izy a izy rehetra dia zay nisongadina nomena fifanana dia manohy ny manampy ny CSB satria tsy vita ny CSB manohy manara-maso an'zareo asa ataony nitolotra ataony any amin'ireo topy ny ase isan-karazany tsy manam-potoana amin'izay tsony ny CSB betsaka koa le asany dia ireo ase ny voaofanareo antsoina hoe relais communautaire eo ambany fitarihan'ny CSB no manohy ny tatsoroka ho an'ilay ase mandrana izy zany hoe ase folo ase valo dia ezahany tetezina dia ameny tatsoroka amin'ny offre de service fitantanana ny atotanisa sy ny isan-karazany zay zany efa famiatrahana koa zay pérennisation fa namiala ny programme ireo ase ireo a eo foana nomena bisikilety izy ireo aloha zay ny afaka natolotra ary ataontsika hoe roa isaky ny commune aloha zao no misy zay ny afaka vita amin'ny programme fa ao anaty politique nationale de santé communautaire izy io a dia mino fa tsy maintsy hitohy na ny accès ny mbola nohy na ny autora PTF mbola nohy an'izay approche zay makasitraka atsika makatelina fa fandantony kely tamin'ny tery zay dia hiditra eto amin'ny fankatsarytsika dia avy eo tsika manao point de presse dia andalo kely fohifohy amin'ireo stande mba anamarika ao an-tsaintsika hoe ohatra zao ka izy amin'ny tompony ase zany satrotsika ny entina tany a fa fotoanantsika kely dia eto zany mba ahitana tompony ase a dia ny tompony CSB a dia avy eo a hijery kelytsika n'le hoe teknologie moderne et la santé satria zava-dehibe izy io mitondra fanovana betsaka merci beaucoup nasotra naharitra ny eno makasitraka tompoko atsika rehetrarehetra mangataka atsika officiel tompoko mba ho eto alohan'ilay photopo fanaovantsika an'ilay sary ao aoriana amin'ny fakana sary dia anao point de presse tsika avy eo ho antsika rehetra izay manatrika eto a ao aorianan'ny cocktail tsika afaka manao ny séance photo atsika ihany koa
mba hampiavaka kely an'ilay atelier androany dia misy an'ity cadre ity dia mba mifandimidimy izany tsika maka sary ao anatiny saotra tompoko ie ato koa misy cadre ray dia afaka mifandimidimby eo tsika dia amaranantsika ny séance photo tompoko mba miantso ny mi anakenina hiaraka aka sary amin'ny DRS. DRS mitazona anty miaraka amin'ny mi anakenina manasa ny mi anakenina tompoko. Telo vato dia telo aty ankavia, telo ao ankavanana to. Mandroso to? Miaraka amin'ny DRS io. Mifindra vatsy ngamba ny anankiray. Mifindra vatsy raha misy. Misaotra tompoko, amaranantsika azy dia manasa ny solotenan'ny gouverneur, madame DRS, solotenan'ny access ary ireo solombavam-bahoaka mba hamaly ny fanontanian'ireo mpanao gazety.
eny ary tompoko alohan'ny tena maranantsika fotoana zany ka andehanantsika ho any amin'ny fiarah-miala etaeta dia miantso ireo manam-pahefana hitsidika kely anreto trano eva tompony ny ase ireo ny asea solotenan'ireo misy ray avy isaky ny districta tonga eto fa izy hoe roa reto zany dia omenantsika ase zany ny micro miandry kely ny DRS tsika eny ary hitsidika anatin'ny fotoana foitsika zany tompony ase zany zay tena fitsaboana ao anatin'ny politika ny ministère ny santé mba hitovy atao hoe ahazo ny fitsaboana fototra ny fotony eny any fokotany any ireo olona lavitra CSP omena tsika ase ary ny fitenenana. Ia voalohany faly miarahaba atsika jiaby tonga soa ato amin'ny toby ase Raphaël Flavien ase Sonerany Vongo Viviane ase Vavategny ke voalohany aloha amin'ny mampanentana ara-pahasalamana ny tegna dia mifototra amin'ny asa fagnentana. Ny fagnentanana dia magnano vangivangy arahan-dinika ny tafatafa fagnentanam-bahoaka. Rehefa agnentana zany zay dia ireto ny fitaovana hoentinay magnentana dia torika amin'ny dia tiany magnaraka raha fagnentanam-bahoaka no atao. Faharoa magnaraka mandray an-tanana ihany koa ny mpagnentana ara-pahasalamana ho an'ny zaza 2 volagna ka hatramin'ny 7-20 volagna ho an'ny fivalanana tsotra sy ny tazomoka tsotra tsy misy fahasarotany ny pneumonie kohaka na sery magnamia torohevitra ny reny mahakasiky ireo aretigny re. Raha sendry moa misy ilay ivelan'izay dia tsy maintsy mandray ny fisy fandefasana sy famerenana dia alefa ho any amin'ny CSB. Dia faharoa magnaraka magnano fandrindram-piterahana ihany koa ny mpagnentana ara-pahasalamana. Fa ny fandrindram-piterahana zany maro ny fandrindram-piterahana misy eto Madagasikara ka omena safidy ny mpanjifa zay tonga ake. Dia azavaigny aminazy zegny ny safidiny, azavaigny aminazy ny safidiny. Dia rehefa vita ny fagnazavana ny safidiny raha ohatra agnatin'ilay tsy maharitra tantanany ase izy dia mampiasa masontsivana avy hatrany dia ilay valin'ny masontsivana no afahana magnano ilay fandrindram-piteraha. Dia mameno ny fisiny mpagnaraka fandrindram-piterahana ka ho an'ny mpagnaraka mitohy dia atao aty agnatin'ny échéancy mangamanga. Fa ny mpagnaraka tsy niverina intsony na ny perdu de vue dia agnatin'ny échéancy menamena. Dia mameno tsy tapaka ny registre fitantanan'ny toby sy ny fiche de stock ho an'ny fagnafody mifagnaraka amin'izegny satria ny fagnafody tantanan'ny ase tsiraikiraiky dia manana fiche de stock. Dia ny fehin'izay raha nivolaniko jiaby takeo mameno ny tatitra isam-bolagna mba afantarana fa miasa dia alefa any amin'ny CSB. Ny fagnafody zay ampiasainay nefany ireto ny karazany ireto dia ny vidiny tsy afa-miala fa mipetaka amin'ny vidiny zay fa ny fagnarahana miafise ato amin'ny toby zay misy anay iarahantsika mahita ireto. Magnaramaso koa zahay ny mitily ny tsy fanjarian-tsakafo ho an'ny zaza voasokajy teo amin'ny alalan'ny fandrefesana sandry sy ny fandanjana amin'ny balansa ato. Dia magniraka ny reny andeha hisafo eny amin'ny tobim-pahasalamana sy magniraka azy ireo mba hiteraka eny amin'ny tobim-pahasalamana satria afahany miatrika fiterahana avy hatrany zany sady tombotsoa ho an'ny fahasalamana. Ka eto zegny amin'ny mahasen'tegna isoragna betsaka ny ministère ny fahasalamam-bahoaka sy ny tetika success nanohagna zareo tamin'ny traikefa efa nisy hatramin'izay
dia nanolotro reto fitaovagna entinay miasa reto ka noho ny famagnafisan'izay trikefa zao dia lasa ho relais communautaire koa zegny tagnatin'izegny manana andraikitry mahase ihany koa ny relais communautaire dia ato ny namako Viviane agnazava ny mahakasika ahoana sy ahoana ny relais communautaire. Saotra betsaka tompo. Saotra betsaka nagny fitenena. Araka ilay nikoragny namagna ty zany, zay zao zany fa relais communautaire. Ny asanay relais communautaire, mandeha magnano tantsoroko ny asena manay, mandeha mitety fokony tany. Agnatin'ny commune misy anay zany, 2 isaky ny ase zay o relais communautaire. Ny asanay amin'izany, mandeha magnano tantsoroko ny ase araka ilay nikoragna ty io, mandeha magnano VAD. Raha zahanay akagny, say manigny zareo mbola tsy mafehy ny fomba famonoagna ny résiste satria maromaro zany raha agnatin'ny résiste io zany zany andeha ampianarinay o relais communautaire amin'ny asena manay. Faharoany koa zany rehefa tonga zany isam-bolagna zay o mandeha agny amin'ny CSB, mandeha magnano regroupement ny andraikitra anay akagny, mandeha magnamafy ny formation efa azony REAC o zany zany mandeha mizaly mbola tsy fenonjare ohatra amin'ny fagnateragna tatra isam-bola. Zahanay zany tatra sao dia misy mbola tsy dia mafenofeno tsara amin'ny fagnanovagny tatra iny. Zahanay zany ampiagna REAC namanay io mameno tatra. Avakeo amin'ny fiche de stock, ire fagnafody volagnin'ny namagna ty re zany, ire zany somby isan'ny fiche de stock ny reto fagnafody reto. Sao dia tsy voafenjare tsara zany, zany no asanay o relais communautaire mampianatra asena manay o fagnanovagna fiche de stock. Avake magnano tatra, mandeha koa zay magnano tatra isaky ny 2 volagna zay o magnano tatra fagnafody, magnano bon de commande na fagnafody. Kay bon de commande na fagnafody zany isaky ny 2 vola. Kay sao dia tsy apoly mafehy tsara koa zany anjaranay relais communautaire mampianatra REAC namanay o amin'ny fagnanovagna tatra mba tsy tapahan'ny fagnafody aminjare. Kay satria ny tanjoa zany ny re anzan communautaire o relais communautaire zany ny tanjo. Kay ka noho izany misaotra ireo ministère ny fahasalama sy ny access zay nagnanentsy ho zavatra nagnaofagna anay zay eky efa betsaka raha hainay hoe Naomi reto bisikilety reto mankamoramora ny asa ataonay. Ka noho izany zay eky ty fa mivolagna aminareo fô vitanay ny asanay misaotra. Mankasitraka ireo solotena ny ase ireo tsika averytsika mafy be indrepandea le tehaka satria izy ireo dia miasa tsitrapo efa nyresantsika. So dia misy fanontaniana tokoa aloha zany alohan'ny findratsika amin'ny CSB. Saotra nagnome fitenenana. Juste agnontany fotsiny za satria nanaitra ana misy an'igny échéancier rouge tegny misy perdu de vue tsy zay. Nefa agnisan'ny tanjonatsika hitady an'iregny perdu de vue dia ohatra nahoana zagny ny ataontsika ny fotony agny mitady an'iregny olo zay tafiditra agnatin'io menamena io satria tsy dia tsara loatra ny olo lasa agnatin'ny menamena. Zay. Merci. Saotra nao mifitenena. Ny fomba fampiasanay reto rehefa andeha agny andeha agnatratatatra amin'ny CSB zay amin'ny fagnanovagna rapport la isam-bola ny volankite igny isaigna zany agnatin'ny essensier manga. Zahagna zany izy sao dia misy tsy nihery. Zahagna raha ohatra tamin'ny vola hoy izy tokony hery afa tsy nihery itsoahanay igny afindranay agnatin'ny essensier mena satria fa mpagnaraka tsy miverina intsony ny agnarany. Karan'izany lay mikadiaka ato. Zay vao agnanovana VAD koa anjigny mbola mandeha koa zay mandeha akory marô anao mbola anosa manako za koa nareo tsy hery fialajazy apetranayko. Za koa na ozy mbola herigny avia mandeha mandeha magnatiny tobinay itsoahanay koa izy vakao mpagnaraka mitondraky agnarany aherinay agnatin'ilay manga tô ifisy misaotra. Isaorantsika ny ase. Ya. Ny nangamba fanamarina fotsiny hoe mba firy eo kay zany ny vehivavy mihoatra amin'ny lehilahy ilay agent communautaire.
Firy ny lehilahy dia firy ny vehivavy. Lalahy zany. Enimpolo isan-jato ny vehivavy agent communautaire ary ny salan'ny isan'ny taonan'zareo efa mihoatra ny 5-7 taona ny maro. Dia amporsihana zany ny any amin'ny vofokotany efa mampirisika izay hoe mba hitady indray le tanora zany. Ya, le relève. Misaotra anareo asea dia mangataka antsika zany ikisaka kely ho ato amin'ny CSB tsika. Ny ataontsika sarisary eto zany dia ny ao amin'ny biraon'ny chef CSB hoe toratorako izao no hitantsika ka omentsika an'zareo fitenenana. Misaotra tompoko. Misaotra betsaka tompoko dia faly miara-batsika tonga eto amin'ny stand ny CSB2 Josette Gabriela sy Yonja chef CSB na Pasina Mangory sy chef CSB ny Sonia Ranivonga. Dia eto izay dia aneo anareo hoe ohatrohatry ny ahoana ny andavanandro mpiainanay izay amin'ny asanay fanantanterahana ny asanay eny amin'ny ivon'ny tobim-pahasalamany fotony. Dia omenan'ny Josette Gabriela ny fitenenana. Misaotra ny onja nagname koragna. Dia faly miara-batsika jiaby tonga mitsidiky ny stand CSB. Ohatrohatry izao zany ny efitragno iasanay agny amin'ny tobim-pahasalamagna izay iasanay. Araka ny fantatratsika moa zany ny tobim-pahasalamana fototra dia manome tolotra maromaro. Agnisan'izay ny fandraisana marary tsy ankanavaka na maventy na zaza na tanora ko manana olana ara-pahasalamagna izy dia raisinay an-tagnandroa. Ny CSB koa magnaramaso ny fahasalaman'ny reny sy ny zaza latsaka ny 5 taogna. Izay asehon'ity sary ity hoe mampisafikibo izahay agny amin'ny tobim-pahasalamana fototra. Mampiteraka koa izahay. Rehefa teraka koa igny zaza igny dia arahanay maso ny fitombony hitatsika amin'ny sary io zisk'izy amin'ny 5 taognany. Dia manome toro-hevitra ho an'ny ray aman-dreny koa zahay amin'ny fanampitsakafon'ny zaza. Tsy adino magnarak'izay ny fanaovana vaksiny ho an'igny zazakely teraka igny. Mbola misy koa zany tolotra fandrindrana fiainam-pianakaviana izay omenay ato amin'ny CSB anay. Manao an'izay asa zay zahay isan'andro tsisy hoe andro zao tsy magnano an'izao, andro zao tsy magnano an'izao fa raisinay ihany na sabotsy na lahady. Dia tiako ny magnamarika fa maimaim-poana ny asa rehetra ataonay ato fa ny fanafody ihany no vidina ankoatra izay intrant gratuit. Dia mampiasa ny reto fitaovam-pitantanana reto izahay arakaraka sokajin'ilay olona tonga eo. Ohatra olo marary mampiasa ny registre ny consultation, dia raha olona fitiliana mampiasa ny reny dia manana an'izay fitaovana zay izahay. Tiako ny mamerina kely tagnatin'ny fotoagna lavalava izay niarahantsika tamin'ny access zay misy ny tohana izay nomenjare anay amin'ny alalan'ny formation des agents de santé. Formation maromaro le izy dia nisy koa ny supervision isan-karazany izay nafahanay nanatsara kokoa ny asanay tato amin'ny CSB Ampasina Mangory. Ampasina Mangory satria donné na Ampasina Mangory reto ijerevantsika rehefa aveo. Tsaratsara kokoa ny asa ahoana moa zany amantaranay hoe tsaratsara ny atsara ny asanay raha oharina tamin'ny teo aloha. Misy fitaovana ampiasainay reto tableau de bord na ko hoe dashboard afahanay mamantatra atraiza mo zahay amin'izao fotoana. Misy ny igny ambony igny misy igny ambony igny mametraka mihitsy ny CSB hoe zao ny objectif koa amin'ity taona ity. Dia manaraka an'iny zahay dia raha alaintsika ohatra zao io consultation prénatale première CPN dia eo amin'ny semestre ray voalohany vita dia nahitatsika hoe firy izao zafady drodia 40%, nefa 67 ny napetraka ny objectif annuel. Dia raha ohatra zany fois 2 iny 40 hita fa ho tratra le objectif. Dia misy koa ty dashboard ty afahanay mandrefy ny asa vitanay agnatin'ny vôlagna raiky.
Isam-bolagna zahay mameno an'ity, rehefa vita ny RMA dia mameno an'ity zahay. Anaovanay tombanezaka na nahoana ny asa vita nandritra n'igny volagna igny raha oharigny tamin'ny volagna teo aloha. Misy maridrefa anankitelo amin'ny alalan'ny loko verta, jaune sy rouge io dashboard io. Ka raha ohatra ka mahita an'ilay loko verta izahay dia miteny avy hatrany aminay mpiasan'ny fahasalamana anatin'ny CSB hoe tsara ny asa vitanay raha oharigny tamin'ilay volagna diavigny teo aloha. Fa raha ohatra ka jaune na rouge ny couleur mivoaka eo amin'ilay asa vita dia manaitra anay avy hatrany izay hoe nisy ny fidinana kely tamin'ny vokatra azo raha oharigny tamin'ilay teo aloha. Dia inona zany ny atao mba ialagna amin'izay lesoka na tonga nisy tonga ry amin'ny jaune fa tsy vert. Dia ahoana no ataontsika ekipa hiakarantsika amin'ny vert zany ny résultatsika amin'ny volagna magnaraka. Ohatrohatr'izay zany ny fomba hijerevanay hoe ahoana ny asa vitanay. Izay zavatra izay dia tohanany access indrindrandrindra fo fampiasanay an'ity izay hitanay nagnatsara kokoa ny asa vitanay nandritran'izay taona izay. Maro ny atotanisa kirikirainy CSB tsy hoe mandray marary fotsiny ny asanay fa maro. Dia omeko an'ionja indray anohy ny fanazavana manaraka makasaka ny atotanisa sasatsasany. Hitantsika arak'izay fa marobe ny asa sy ny andraikitry ny mpiasan'ny fahasalamana eny antokom-pahasalamana fotony dia tsy ny fandraisana olona ihany fa eo ihany koa ny resaka fitantanana zany mbola iandraikentanay. Dia anatin'izany ny fikirakirana totanisa dia ny tohana nataon'ny access aminay tamin'izay resaka fikirakirana totanisa izay dia ny fampiasana ny RDQE sy ny O2VR. Izy io raha fitiana fohifohy dia resaka fanaraha-maso évaluation na qualité de données hoe marim-potitra tsara ve ny atotanisa kirakirainay marina tsara ve ny atotanisa kirakirainay. Dia isam-bolana zany zahay dia manao revue isam-bolana zay manao revue amin'ny CSB dia izahay ihany no manao validation voalohany ny données anay hoe mifanaraka ve ny misoratra anaty registre tonga anaty tatitra anay isam-bolana daholo ve ny asanay rehetrarehetra. Dia momba ny RDQ indray ny any maremady moa no tena mampiasa anazy io miverifie izy mifanaraka ve ny données saisie any amin'ny DHS2 dia ny RMA anay sy ny registre anay hoe ahafantarana zany hoe taiza nisy données nilatsaka taiza nisy chiffre ny ena taiza ny ohatra. Dia zany rehetra izay nafahanay nanatsara ny asanay hoe taiza nisy erreur dia mba tsy hiverina izay tsony amin'ny manaraka. Inona mazava-dehibe an'izay RDQ sy O2VR zay ny resaka résultat Josette Gabriela teo dia antotanisa zany kirakiraintsika dia mba atotanisa hoe azo antoka marim-potitra sy marina zany kirakiraintsika ahafahantsika mandray fanapahan-kevitra hoe iza no mety tohizany iza ny lesoko mila harena amin'ny action mbola entreprendre ny amin'ny ho avy. Dia isaorana manokana moa ny access amin'izay tohana momba ny fikirakirana totanisa zay tamin'ny RDQ sy O2VR dia ny amaranana anazy dia ambenan'ny Josette. Eto ampamararana moa zany dia tiako ny manindry kely amintsika fa maro dia maro ny taona izay azonay CSB nandritran'izay ny taona niarahana tamin'ny access izay. Tsy lazantsika teo afa-tsy ny formation supervision isan-karazany fampitaovana reto outil de gestion izay ampiasainay reto sy ny fitaovana izay iasanay agny amin'ny CSB koa. Izay ahafahanay nagnatsara ny asanay. Dia eto moa zany zahay dia misaotra ny tetika asa access nanome an'izay fanohanana ho an'ny CSB izay. Ka ny fitazomana n'igny asa izay fahita fa tsara ary nahomby izay zao ny ezakanay mpiasa ny CSB amin'izao fotoana izao. Ka ino anay fa ho vitanay samirery izany. Saotratsika jiaby ny Ametsika tehaka be ireto solotena ny CSB reto indrindra moa fa izy dia
la hitantsika tamin'ny ronatsary amin'ny CSP2 ny ampasina Manongory. Misaotra betsaka. Tonga eto indray tsika zany dia iresaka kelitsika ny atao hoe teknôlôjia moderne appliqué à la santé zany dia omentsika ny zareo ato amin'ity stany ity ny fitenenana. Mankasitraka nagnamea fitenenana faly miarahaba antsika rehetra. Izay eto amin'ny stand Comcare za monsieur Nambana Brito, point focal Comcare STSP Mananaranor. Dia ato Madame Lanto, point focal STSP Soneranivongo. Dia ato misy Dr Antonio, chef CSP Tanamarina Vavatenina. Dia ato misy Acelea AC Mahambo. Ny teknôlôjia Comcare moa dia teknôlôjian'ny fahasalamana ampiasaina au niveau ny AC sy ny CSP. Izay ny tarity ny MSH ny vatsiny ny USAID Access vola. Dia ny USAID Access nanolotra fiofanana sy fampitaovana ho an'ireo mpampiasa ny Comcare tahaka ny finday avolenta, ny power bank ary ny chargeur solaire izay hoentin'ireo mpampiasa ny Comcare mba hanatanteraka ny asa. Dia raha zany amin'ny ankapobeny moa ny teknôlôjia Comcare dia sahalan'izao ny fomba fiasa ao anatiny. Zany hoe ny findehana ny tablety ampiasain'ny AC sy ny CSB eo amin'ny telefona dia rehefa manao ny asa zareo dia mandrindra na hoe manao synchronisation any amin'ny serveur dia mankany amin'ny serveur central daholo ny données rehetra izay ataony zareo dia ny tatitra rehetra manko amin'ny DSSD dia ny base de données mankato amin'ny SICSNIS ao amin'ny ministère daholo izy rehetrarehetra. Dia ny Comcare moa misy ny an'ny AC dia misy ny an'ny CSB. Dia ohatrohatr'izao ny formany an'ny AC dia ohatrohatr'izao ny an'ny CSB fa misy AC moa ato dia misy chef CSB fa avelako ry zareo mba hiteniteny bebe koa makasika hoe inona ny zavatra ataony zareo ao anatin'ny Comcare ka omena ny Acelea anao ny mombamomba ny AC amin'ny voalohany. Ia, misaotra betsaka nagnome koragna. Dia amin'ny maha-C zay efa nikirakira regny resaka registre marobe sy ny outil de gestion maro zegny zahay. Fô nanomboka tamin'ny mars 2022 nagnaraka ny fiofanana Comcare. Dia ato amin'ny Comcare zao dia ahitana an'ireo module 2.10 izay hita ato agnatin'ny registre. Dia ao misy ny fandraisana tagnana zaza, ny fanjarian-tsakafo, ny fandraisana vehivavy mpanaraka tsy miverina tsony, ny fisy mameno fisy fifandraisana, ny fagnentagnana, ny RMA sy ny fikirana tahiram-panafody, ireo andromaso ara-pahasalamana, ny pesta ary ny fagnarahamaso ny Covid-19. Dia ny farany moa ny fanampiana ara-teknika raha ohatra ka misy adinodino ny afatra azo te hagnanivon'ny formation. Dia ato agnatin'ny module 2.10 izao raha ohatra ka andray ohatra atsika hoe amin'ny fagnarahamaso ny fanjarian-tsakafo ny zaza. Dia vao tonga le zaza dia iraisina izy. Dia tonga dia iraisina izy ao amin'ny fanjarian-tsakafo. Dia manontany sahady izy mitady an'ilay refitsandry. Tsy miova araka ny atao amin'ny registre amin'ilay fandraisana foa fa mampiditra anazy ato anatin'ny Comcare ny données. Dia ny tombony izay amin'ny fampiasana anazy tao tsy afaka mandingana ianao raha tsy mafeno ny valim-panontaniana takina. Ohatra zao ato amin'ny refitsandro hoe asa nahita 2.7 milimetatra ny refitsandro ny zaza dia manontany izy hoe misy fivontosana sa tsia. Dia izahana hijerena ilay fivontosana. Raha eny izy dia eny, fa raha tsia izy dia tsia. Dia tohizana hatrany hatrany zegny ny famenona ny fandraisana an'igny zaza igny. Dia amin'ny farany miboaka le rendez-vous ato amin'ny Comcare dia hosoratana agny amin'ny carnet-n'ilay zaza. Dia amin'ny hariva amin'izay manao le synchronisation na mandrindra. Dia rehefa vita ny fandrindrana mandramby an'ilay registre dia mamindra ny fisy rehetra voakirakira tagnatin'ny tontolo andro igny agny agnatin'ny registre. Dia ny tombona amin'ny fampiasana Comcare vita ara-potoagna ny asa ary raha misy diso dia voahitsy avy hatrany. Dia le izy koa zegny mba nivoatra ny fari-pahaizanay AC satria mba maharaka ny fampiasana ny teknôlôjia tamin'ny alalan'izay fampiasana izay Comcare izay.
dia eto zegny CNN tsy saotra ny fitondram-panjakana sy ny ambaratonga ny avy ary ireo accès sy ny mpamatsy vola amin'ny fanohanana ara-teknika sy ara-piofanana entinay mampitombo ny traikefa efa azonay hatramin'izay. Koa eto zegny dia ambaranay fô azo lazaigny ho vitanay samirery ny asa. Dia amiantsika ny chef CSP ndray zao agnambarambara ny asa ataony zareo ao agnatin'ny Comcare. Ohatrohatry zao ndraiky zany ny fampiasanay ny Comcare ao anatin'ny ny CSP. Izy ty zany tsy le asa ataonay amin'le CSP ny atao aty fa fijerena avy aty ny bureau-n'le CSP ny asan'le AC akagny. Mitovitovy zany le endrika fa ny anay zany amin'ny teny frantsay anjare akagny amin'ny teny gasy. Dia mahatsara an'izy ty tonga dia fa amin'ny bureau-n'le CSP zany tonga dia fa ahitagna hoe zao le asa ataon'le AC agny amin'le tobe. Tonga dia voalohany ohatra hoe ty zao misy référence zany hoe misy olona zany alefan'le AC amin'le CSP tonga dia fa hita ato mihitsy hoe iza le olona oviana le AC nandefa anazy tonga dia ono hoe tonga dia hita. Dia ahafahana koa iza daholo le AC mandefa le tatitra dia ahoana ny iza le mbola tsy nandefa dia ahoana koa zany ahafahana koa hoe iza koa le AC le tsy nandefa le tatitra anatin'ity Comcare ty zany. Ahafahana koa zany manao karazana hoe fivoriana isam-bolona miaraka amin'le AC tonga dia fa atoron'ity Comcare ty dia tonga dia mitarika hatrany fa tsy mamorona zany le zay CSP. Be dia be zany zavatra hita ato ohatra hoe fanaraha-mason'ny aretina ohatra hoe peste sy reny Covid-19 zany aretina tokony fantarina any amin'le AC no hita anatin'ity Comcare ty. Indrindrandrindra moa zany ny tatitra zay isan-kerinandro zay alefan'le AC indrindrandrindra raha ohatra ka misy trangan-javatra na trangan'aretina zay tokony fantan'le CSP tonga dia fa mipoitra ato zany izy dia mba ahafahany manapa-kevitra tonga dia eo no eo. Dia farany mikasika ny fikirikiranan'le fanafody sy le kojakoja any amin'le AC tonga dia fa hita ato zany raha manao komanja re AC any tonga dia fa hita ato inona daholo ny zavatra komandy dia ahoana ny zavatra misy any efa ambany ve le stock-n'le AC sa ohatra ny ahoana tonga dia fa hita ato dia mba ahafahana manapa-kevitra aingana. Resireza amin'ny ankapobeny ny fampiasana nyty Comcare ty au niveau na CSP. Dia ny farany ny Comcare koa zany ahafahan'ny mpiasan'ny fahasalamana mianatra amin'ny alalan'le hurling dia tsy voatery chef CSP ihany mampiasa an'izay fa ny mpiasan'ny fahasalamana rehetra dia tonga dia fa afaka mijery an'izany dia omeko ny namana to no anazavan'izay. Ya, mankasitraka ny CSB sy ny AC teo nagnano teny bebe kokoa mahakasika hoe inona daholo ny zavatra ataony zareo ao anatin'ny Comcare. Araka ny efa nitenenina teo dia miara-miasa ny AC sy ny CSB amin'ny fanatanterahana ny Comcare zany hoe ny AC ny manatanteraka ny asa fa ny CSB kosa manara-maso ny zavatra ataony AC tahaka zao zany le izy. Dia ireto daholo ny zavatra ataon'ny AC dia mila mandrindra ilay AC zany hoe mandefa any amin'ny serveur dia mandrindra koa ilay CSB mijery hoe inona daholo ny zavatra nataon'ny AC dia raha ohatra mila validation'ny AC ny zavatra validation'ny CSB ny zavatra ataon'ny AC dia validen'ny CSB zay dia mandrindra koa izy dia miverina any amin'ny AC indray ilay validation nataon'ny CSB. Ohatrohatr'izay zany ny fomba fiasan'ny AC sy ny CSB eo amin'ny Comcare. Raha ho anay point focal eo anivon'ny district indray dia ny asanay dia manara-maso tanteraka ny zavatra rehetra miseho amin'ny Comcare ho an'ny AC sy ny CSB. Tahaka hoe ahoana ny fampiasan'ny AC ny Comcare, inona ny zavatra ataon'ny CSB, iza ny nandefa tatitra dia iza ny tsy nandefa tatitra. Dia misy zavatra telo no ampiasainay rehefa manara-maso ny asa ataon'ny AC. Misy ny antsoina hoe site web, dia misy ny Sixnis ary misy ny DHS2. Ny site web moa zay ahitana mivantana hoe ifiry ny isan'ny olona amin'ny CSB iray na amin'ny district iray na amin'ny fokontany iray na amin'ny commune iray hoe ifiry ny olona ny AC fa nandefa tatitra dia ifiry ny tsy nalasa tatitra.
dia ohatrohatr'izao zany ny fisehony. Raha ohatra ka mizara roa ny tableau ato a, misy ny tableau couleur verte dia misy ny couleur rouge. Dia ireto couleur verte reto zao manambara hoe ireto daholo ny ase na lasa tatitra dia ity ny isana aty ambony. Dia ho an'izay tsy nalasa tatitra indray ireto ny lista ary ny ity ny isan'ireo ase izay tsy nalasa tatitra. Dia misy koa ny sixnisy izay naramaso hoe iza avy ireo ase tsy nalefa tatra, iza ny asa sy tsy ny asa, izay ahitana ny information rehetrarehetra momba n'ilay ase amin'izay maha base de données anazy zay. Dia ohatrohatr'izay moa zany ny asany eo anivon'ny distrika, dia noho ny fanampin'ny SID Access tamin'ny fanatanterahana ny Comcare io dia izay point focal dia azo lazaina hoe nahafeha ny fampiasana sy ny fanaraha-maso ny asan'ny ACS sy ny CSB manoloana ny Comcare na dia amin'ny toerana enclavé zay izahay dia vitany samirera le asa. Dia mamaramparana anazy misy ny antsoina hoe e-learning izay efa natipitipy ny chef CSB teo dia fianarana izy io en ligne amin'ny alalan'ny Comcare ny manao anazy ataon'ireo agent de santé eo anivon'ny CSB. Rehefa mianatra ao ny agent de santé eo anivon'ny CSB dia raha ohatra ka mahazo note supérieur ou égal à 85% dia mahazo certificat izy. Dia misy 12 ny thématique ny cours disponible ao amin'ny e-learning. Anaky 7 amin'izy ireo cours technique dia anaky 5 cours non technique. Dia rehefa mahazo supérieur ou égal à 85% ny agent de santé ray dia mahazo ny certificat avy ao amin'ny e-learning ihany. Dia théorie moa ny ataony eto ny ataony chef CS ny ataony agent de santé amin'ny e-learning fa rehefa azo zay certificat zay dia tokony mankany amin'ny laboratoire de compétence izy manao pratique n'izay zavatra hainy tao anatin'ny e-learning. Zay sy zay ny fanazavana fohifohy mahakasika ny Comcare ka mankasitrika antsika jiaby niaraka ny hainao hatramin'ny farany. Makasitraka antsika ny eo amin'ny Comcare sao dia misy fanontaniana aloha hatreo. Raha tsisy fanontaniana teny fohifohy ngambany avy amin'ny laboratoire de compétence satria na mahay ara ny agent de santé na ny AC indrindrindrindra moa ny agent de santé ilay compétence teny ilaina fizarana ary dia misy évaluation mihitsy dia izay vao hoe nahazo ilay compétence amin'ilay compétence clinique ilay agent de santé. Tsika ny ao amin'ny laboratoire LDC. Faly mandray antsika tonga soa ato amin'ny stand misy ny laboratoire pour le développement de compétences. Izany hoe mifandray moa ny atao avy amin'ny Comcare sy ny LDC. Ny inona moa ny atao hoe LDC dia toerana anankiray fanamafisana ny fahaiza-manao ny mpiasan'ny fahasalamana. Izay zany ao anatin'izay ny fianarana ny famonoana ny outil de gestion. Raha ny voalazany namantsika teo misy natao hoe e-learning. E-learning amin'ny anatin'ny application Comcare izay misy ny thématique maromaro efa voalaza teo. Théorique ny betsaka ao fa ny lafin'ny pratique kosa dia hamafisina ato amin'ny LDC. Zay zany ny zavatra important hamafisina ny fahaiza-manao ny mpiasan'ny fahasalamana. Ho an'iza zany ny LDC mazava ho azy ho an'ny mpiasan'ny fahasalamana am-perinasa, ho an'ny mpianatra manao stage izy daholo reny afaka manatona ny LDC. Dia natao izay ampitomboana ny traikefan'ny mpiasan'ny fahasalamana. Dia ahoana ny fomba fiasan'ny LDC? Misy moa ny note de mise en place ny LDC io izay manendry ny tompona andraikitra. Mitantana ny TLDC dia tsy iza moa zany fa Razazy Clotilde, za moa zany en tant que BRF nandriana soulevé des données no nandraisako fitenenina voalohany teto. Dia io note de mise en place io manendry fisian'izay responsable laboratoire LDC zay LDC zay. Dia ny fomba fiasany zany dia misy natao hoe fanaovana plan d'action. Afisihana ny calendrier izay anaovan'ilay olona hiatrenany LDC ity dia tsy vitan'izay fa mampiasa ny TLDC ity koa rehefa misy ny supervision ho atao zany hoe ampiasaina amin'ny supervision koa TLDC ity zany hoe le fitaovana aty amin'ny toerana misy LDC azo entina ampanaovana supervision any rehefa misy natao hoe supervision intégrée ciblée. Dia rehefa misy koa ny formation tsotra le mahazatra antsika andavanandro ampiasaina koa ny LDC zany hoe ny fitaovana avy aty entina any. Marina fa misy ny fitaovana izay nameny access fitaovam-pampianarana mazava ho azy misaorana ny draroto mpiara-mombonantoka amin'izay zavatra izay izay tantanan'ny responsable LDC. Misy ny boky fitantanana an'io misy ny cahier fitantanana an'io ary marina fa rehefa ampiasan'ny LDC ny mpiasan'ny fahasalamana anankiray dia voasoratra anaranao ao anatin'ny registre ny
LDC ary ny fampiasan'ny fahasalaman'ny LDC moa dia feheziny ny atao hoe code de comportement. Anisan'ny ohatra anankiray fotsiny hoe rehefa andeha ho aty ny mpiasalamana anatevina ny fahaiza-manaony dia tsy tokony hitondra sakafo satria ireny raha mipariparitaka eo dia misy voalavo tonga eo manimba n'ilay resaka fitaovana dia tsy mampiasa matériel électronique velany izy velany any iny anisany anaty zay code de comportement zay sy zay ny fomba fiasa amin'ny ankapobeny fa ato moa ny namako izay tompona andraikitra amin'ny vantany EDC iresadresaka amintsika ohatrohatra amin'ny fampiasana nyreto station reto izay marina fa fanomezana fitaovana avy amin'ny projet access io sady manao tohana ara teknika izy manampy ara-pitaovana. Omena ny namako avy hatrany ny fitenenana. Ia, misaotra ny namagna na miakoragna dia faly mandray anareo tonga aketo amin'ny LDC dia karahan'izao moa zany hita agnatin'ny laboratoire de développement des compétences misy station maromaro accouchement normal, réanimation du nouveau-né dia manao koa resaka planification familiale dia ankoatr'izay maro ny prestation afaka ampiasaigna amin'ny station ny accouchement normal dia raha vao mandray mpiasa akato zay mandray mpiofagna dia mampiasa ny liste de vérification amin'ny prestation jiaby dia le fitaovagna zany namiany access dia ny district enina na fitaovagna daholo misy ny laboratoire des compétences ary tegna nazahoam-bokatra ny fampiasana ny laboratoire des compétences taloha agnatin'ny région Agnalanjorofa raha ny tagnalarana voalohany resaka décès maternel amin'ny hémorragie du postpartum tegna efa niegna resaka décès maternel dia tsy voatery hoe magnatona aty le agent de santé fa zay koa mandeha midina ifotony magnano analyse hoe iza ny agent de santé tokony atonina ino ny prestation tokony mila atsaraigna aminazy dia eto moa zany misaotra ny tetikasa access tamin'ny farany teo moa nisy ny formation dia JS2 training tracker dia tegna magnampy anay betsaka amin'ny fagnanaovagna analyse ny agent de santé iza no mbola mila formation an'izao dia magname toky zay tsy ataonay rano raraka an-tany ny fagnampian'ny access hatramin'izay magname toky zay anoho ny asa tegna mahasoa anay mahatsara anay ahafahanay magnampy ny mpiarabelona misaotra toky. Makasitrahantsika ara ireo tao amin'ny standy Comcare sy laboratoire de compétence isaorantsika misy fanontaniana misaotra betsaka anareo ato amin'ny stand ny lernina sy le LDC zany ny fanontaniako fotsiny tsy maintsy mandalo le lernina ve vao makator sana mety tsisy ihany fa activité de routine dia afaka mandalo le LDC le personnel de santé atsika. Ie, misaotra amin'izay fanontaniana zay tsy voatery hoe mandalo e-learning le agent de santé vao afaka mandalo laboratoire des compétences fa raha ohatra izy manana besoin izy te ohatra hoe zaho ozy izy te ampitombo fahalalagna mahakasika ny prise en charge ny complication na obstétricale na HPP dia afaka izy magnatona dia agnanaovanay planning dia ireo mpianatra 3e année alohany andeha hagnano stage rural dia agnanaovanay planning akato koa dia afaka mandray zay fa tsy voatery hoe avy amin'ny learning. Makasitraka anareo dia bon courage daholo. Misaotra tompoko. So dia mbola misy fanontaniana raha ohatra tsisy fanontaniana dia isaorantsika zany fa averiko amin'ny maître de cérémonie ny fitenenana ny amin'ny toyan'ny lanonantsika eto. Makasitraka tompoko lahy, makasitraka tompoko vavy. Isaorantsika ny ekipa rehetra tamin'izay rehetrarehetra zay isaorana isika rehetra namaly ny antso sy ny fanasana zay nataon'ny fitalevoam-paritry ny fahasalamana Analanjorovo sy ny fandaharana sara-pahasalamana access izao isika rehetra dia asaina amin'ny tsainga sigoka hosolo ny fifandraisan-tanana ka dia manao veloma tompoko lahy veloma tompoko vavy amin'ny manaraka indray tompoko.